efain'Andriamanitra avokoa zany zavatra zany. Na inona tenin'Andriamanitra norenesinao, noraisinao, ninonao, iainanao, sy ekenao, dia ny zavatra tokony ataontsika dia zao hoe miomana ianao ny ahita ny fahatanterahana zany. Satria ny tenin'Andriamanitra dia milaza hoe ny teny kosa izy tsy verina amiko foana raha tsy efa mahavita ny asany. Daontsika hanolotra ny fotsika amin'ny finoanan'Andriamanitra fa izay ny lazainy tsy maintsy ho ataony. Andriamanitra dia mpamindra fo, ary androany dia nasehony tamintsika rehetra fa namindra fo tamintsika izy matotonga eto ianao. Marika izany fa Andriamanitra dia tena tia antsika ary mahita ny fiainantsika tsiraray avy. Raha samy hanomboka ihany, andao hanomboka miaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Andao hanomboka miaraka ny fo vonona tsara ho an'i Jesosy. Andriamanitra tsy mijery zavatra ivelany, fa ny mamaika an'Andriamanitra dia ny toe-pontsika eo ampiatrehana azy. Raha nidra tao amin'ny tranon'ny Simona boka ilay vehivavy, dia Jesosy rehetra nahita ny toe-pony hoe te hanao sakrifiso anahy izy. Fa ny olona rehetra ohatra ny te hitorabato hoe tsy manaja protokôly io olona io. Eo anatrehan'Andriamanitra tsy ny fanajanao ny fijerin'ny olona ny zava-dehibe, fa eo anatrehan'Andriamanitra ny fanoloranao ny fonao anaiky azy irery ihany. Manasanao hitsangana raha sitrakao. Aza mijery akaviana akavanana. Tsy maninona tsy tadidinao akory izy niaraka ny taminao taty, fa atao avy azo antoka fa ny antony-dianao aty dia eona amin'Andriamanitra. Ary aza vela izy zavatra fa isitona ny fahalinanao sy ny fifantohanao tsy fantoka amin'i Jesosy Kristy. Izy ilay mato anao fa indrindra nitsangana ho antsika tsiraray avy, mba ahafahantsika manana fiainana mandrakizay sahady etỳ an-tany, miaina ny sitrapon'Andriamanitra sahady etỳ an-tany. Vavakantsika tompoko, ray tsara indrindra masina mandrakizay. Andriamanitra tomponay, Andriamanitra tsy miova, Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra avo indrindra. Dia irainay ny anaranao fa tsara ianao. Mankalaza anao zahay fa mendrika ianao, fa tsy misy ny tahaka anao. Zao rehetra zao dia manaiky ny fahalehibiazanao, ary ny aminay rehetra, ny momba anay rehetra ampanekenay ny fahalehibiazanao. Fa Andriamanitra masina, Andriamanitra tsy miova, Andriamanitra mandrakizay ianao. Mahagaga loatra ny fitiavanao, mahagaga loatra ny famindramponao, mahatoky hatramin'ny farany ianao, marina mandrakizay ianao. Jesosy eo, misaotra anao zahay, misaotra ny amin'ny zavatra rehetra, misaotra ny amin'ny fofinaina, misaotra ny amin'ny fahavelomana, misaotra ny amin'ny fitariana, misaotra ny amin'ny fitahiam-panahy, misaotra ny amin'ny famatsiana, misaotra ny amin'ny teny, misaotra ny amin'ny fampatsahivana, misaotra ny amin'ny fanahinao, misaotra fa ny zavatra tsy takatra ny sainay Andriamanitra dia ataonao miariary eo ambany masonao. Misaotra Jesosy, mankasitraka indrindra ny amin'izao fotoana, ny amin'ny toerana, ny amin'ny zavatra rehetra tsy takatry ny saina. Misaotra Jesosy, tena misaotra Jesosy, fa Andriamanitra tsara ianao, Andriamanitra tsy miova ianao, Andriamanitra fitiavana ianao, masina indrindra, avo indrindra, mandrakizay. Dia irainay ny anaranao Andriamanitra, amin'ny anaranao Jesosy. Taontsika rehetra samy idera ny anaran'ny Tompo androany, natao vavaka miavoninahitra izy. Aokoa tenim-piderana mivoaka amin'ny vavanao amin'izao fotoana izao, tenim-piderana an'i Jesosy Kristy, ankalazao ny anarany fa mendrika loatra ny tomponao. Indao ilay mipetraka amin'ny seza fiandrana mandrakizay, ilay fahazavan'ny fiainako, ilay mpamonjy ahy, ilay masina indrindra, ilay mandrakizay, ilay tompony izao rehetra izao. Jesosy eo, tiako ianao, mandrakizay ianao Andriamanitra mifoko. Aleloia, voninahitra ho anao, asandratro ny anaranao, fa mendrika ny fiderana ianao, tsisy hafa milahatra aminao, tompo amin'ny fiainako ianao, manjaka Andriamanitra, manjaka eo amin'ny fiainako. Aoka ny amiko rehetra, ideranao sy ankalaza ny anaranao, fa Andriamanitra mendrika sady mandrakizay ianao. Aoka ny teny aloka ny vavanay Andriamanitra, tsisy akoatra ny fanambarana ny fahatsaranao amin'ny anaranao Jesosy. Aoka vavolombelona ny fanananay fomba ray aminao, ny fanafahanay miteny ny fahatsaranao isanandro isanandro. Aoka tsy menatra izay nijoro vavolombelona fa marina ny Andriamanitra, velona ny Andriamanitra, Jesosy Kristy ny anarany, ary mandrakizay eo amin'ny fiainanay, iankofanay. Aleloia, ambony ny zavatra rehetra, ambony izao zavatra ary rehetra izao, amin'ny anaranao Jesosy, amin'ny anaranao Mpanjaka. Aleloia, amen. Afaka mity tanana ve tsika ho an'i Jesosy Kristy. Aleloia.
Tatsika maka ny salamo faraky amin'ny sivifolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Salamo faraky amin'ny sivifolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Salamo faraky amin'ny sivifolo hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Isaky ny mamaky ten'Andriamanitra tsika dia aza adinoina mihitsy ohatran'izao hoe tsy hoe isika mamaky fa matoa avelan'Andriamanitra ho renesinao ny feo ny teninao eo am-pamakiana dia raisy tahaka ny Andriamanitra mihitsy no miteny aminao manokana fa tsy ianao no miteny amin'Andriamanitra. Ten'Andriamanitra dia natao hananarana antsika sy hananganana antsika ka meteza mba ho anisan'ny olona ho mpianatra marina. Salamo faraky amin'ny sivifolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Salamo faraky amin'ny sivifolo ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe ny mitoetra ao amin'ny fiereny izay aniavo indrindra dia monina eo ambanin'ny aloko ny jitoa. Izao ilaza amin'i Jehovah hoe fialofako sy patery fiarovana ho ahy izy ary Andriamanitra izay itokiko fa izy no anafaka anao amin'ny fandriky ny mpihaza sy ny areti-mandoza. Amen. Aoko marina amintsika izany teny izany. Tokana amin'ny fialofanao Jesosy Kristy no anarany. Tsy ny zavatra iankinantsika amin'ny andavanandro ny fialofana fa Kristy ny fialofana. Ataontsika vavaka izany. Teny mihitsy Jesosy eo, ianao ny fialofanao ahy, ianao ny fanangananao ahy, ianao ny fitarianao ahy, ianao ny itokiko, ianao n'Andriamanitra, ianao mpanafaka, ianao mpiaro ahy, ianao mpitarika, ianao Andriamanitra ameko voninahitra. Eo amin'ny fotoana sy eo amin'ny toerana sy anikeko anomezana voninahitra ny anaranao dia mitoetra ambony izany fiderana izany ianao Andriamanitra ka niza fahavalo te hamingana tsy afaka manao ninina rehefa eo amin'ny fanatrihanao satria ianao ny fiainako, satria ianao ny foko, satria anao hatramin'izay ary mandrakizay dia teneniko fa mbola ho anao a Jesosy eo. Sahako ny tenin'izany eo anatrehan'ny rehetra Andriamanitra, anatrehan'izao rehetra izao ataoko reny ny sofiko, ataoko resy lahatra mihitsy ny foko fa ny Andriamanitra Jesosy Kristy ary mandrakizay ny ankofako eo anatrehanao amin'ny anaranao ilay mpanjaka masina mandrakizay. Alleluia. Amen. Andehantsika tehaka ihany ho an'i Jesosy. Raha afaka mika alleluia ho an'i Jesosy ianao asaiko manokana. Alleluia. Antsika mbola hiaraka iakohaka tena hirany fahatsarany Kristy. Tsara loatra izy ary isan'andro isa-maraina mamembo-vao antsika izy ary mamelona antsika isan'andro. Tikanao Tompo tsy mba mahafoy ahy famindraponao ny tanana azona ny fiainako ny maraina vao mifoa mandrapatoriko Jesosy io wirakio ny atsarana tikanao Tompo tsy mba mahafoy ahy fandrapo ny tanana no miazona ny fiaina ny maraina vao mifoa Jesosy io wirakio ny atsarana tukianao ny fiainako naseonao ahy fa tsara loatra ianao isaky ny miaina Jesosy io wirakio ny atsarana tiako ny feonao mitondra ahy mamaky ny afo nanatianina akaiky ahy indrindra
fantatro fianao fianao no raiko Jesosy io raiko ny atsarana natoky anao naseonao ay fa tsara loatra Jesosy io raiko ny atsarana matoky anao araio teo aminy fiainako fa tsara loatra isaky ny miaina Jesosy io raiko ny atsarana miazakazaka manotro anay miazakazaka manotro anay Nandupiainako indroafoiko anao anjaka manoto miazakazaka manotro anay miazakazaka manotro anay atsaranao tompony miazakazaka manotro anay atsaranao tompony andro-piainako indroafoiko anao anjaka manoto miazakazaka manotro anay atsaranao tompony natoky anao teo aminy fiainako naseonao ay fa tsara loatra ianao isaky ny miainao Jesosy io raiko ny atsaranao averitsika ihany natoky anao zay Jesosy natoky anao teo aminy fiainako natoky anao Jesosy naseonao ay fa tsara loatra ianao isaky ny miaina Jesosy io raiko ny atsarana Alleluia tsy mahavita tena irery zay Jesosy fa mila anao isanandro tsy mahavita tena irery ao tompo fa mila anao izaho manotolo Tsino-tsinona zay rehetra mety ananako tompo raha tsy misy anao tsy mahavita tena tena irery ao tompo fa
família não isa umano tino na ananakku tuporasi sana tinatawi saraka mirawa sana faasang gabi sa medyang tuwan oh Jesus asa ilaw sana sanawa sama tawa Suriname tutupo ilai fanaina a ferarati yana azaila zana azamanariana yanewana Suriname tutupo ilai fanahina a ferarati yana averitsika indray mandeha indray tsy mahavita teny zay Jesosy tsy mahavita teny tery zao zay fa mila anao sanandro Jesosy oh tsy mahavita tena jatuh família não isa umano tulu sinu Nazare samit ananakku tuporasi misiana tinatawi saraka minawa Dia toetra ao anatrehana foana izay Jesosy. Eo no mampety anay. Jesosy.
Toetreo amin'ny fanatsehanao tompono iriny foko dia hibanjy nindray ny voninahitsao iankokeo antongotrao dia toetreo atongotrao zay ray dia toetreo amin'ny fanatsehanao tompono iriny foko dia hibanjy nindray ny voninahitsao iankokeo antongotrao eo anilana fonako tiako izay miambinami ny fitiavanao tsy tady toeraka fasambatray tompoly fanatsehanao ampiany fanatsehanao averitsika ndray mandeha ndray dia hitoetreo amin'ny fanatsehanao zay raha dia hitoetreo amin'ny fanatsehanao tompono iriny foko dia hibanjy na ny voninahitsao iankokeo antongotrao eo anilanao fonako tiako izay miambinami ny fitiavanao tsy tady toeraka fasambatray tompoly fanatsehanao ampiany fanatsehanao eo anilanao fonako tiako izay miankinami ny fitiavanao tsy tady toeraka fa eo anilanao tompoly fanatsehanao ampiany fanatsehanao tompoly fanatsehanao zay andro izay zay no antrasako iverina ny mpamojiko
Tianatrikay ni sandrini wasampinyay ariue tinyao soetoerana machamizay besubitsubini Jesosy ary dia ataontsika hiara hipetraka fa tonga amin'ny fotoantsika hanaovana hamerenana voninahitra any amin'ny Jesosy ny amin'izay nataony teo amin'ny fiainantsika tsirairay avy mandroso tompoko. Tahin Jesosy daholo tompoko dia ho an'i Jesosy ny voninahitra ijoroako vavolombelona eto androany. Ty zavatra ty efa ela be nangatahako amin'i Jesosy fa tamin'ity taon'ity vao programan'i Jesosy ho anahy ilay izy tamin'ny mbola kely izany fa efa niresaka tamin'ny ray aman-dreny foana hoe zaho
manana faniriana ho andeha hianatra ny ivelany. Dia niteny moa ny mamanay sy dadanay tamin'izany hoe antsika tsy manana moyen amin'izany. Dia izany teny hoe eny aroa fa na tsisy moyen aza antsika androany dia fantatro fa ao anatin'izay tsy fisiany moyen izay mihitsy Andriamanitra miasa ho ahy. Dia tsy foana tato anatiko foana izany ilay nofinofy fa ozy hoe za tena hoe tsy maninona izany hoa mety hoe izay aloha nitako androany hoe tsy possible ilay izy fa indray androany ho ataon'i Jesosy io raha amin'ny programany. Dia tamin'ny 2019 tamin'ny herintaona lasa tany Allemagne ny rahavaviko izany dia nitoepo nitakian'i Jesosy tamiko aloha mifaly hozy izy loha amin'ny succès any hafa satria izay si izany samy niaraka nanana an'izay faniriana izay hoe te hianatra ny ivelany na te hiasa any. Dia hoy Jesosy azy zao hoe izy aloha izany lasa talohako dia mivoninahitra ho anao. Dia nianatra izany nanao fianarana dia tao anatin'izay nisy ankizy nitovy tamiko koa izany namako dia nanana an'izay faniriana izay koa samy niara nianatra teny izay samy niara nanao examen dia raha taminy aloha tena hoe nilamina be ny zavatra rehetrarehetra natrehany raha ny fahitako anazy sady tety ivelany izany par rapport amin'ny anazy izany dia mbola namey voninahitra an'Andriamanitra foana hoe Jesosy tena misaotra fa miasa eo amin'ny fiainan'iny olona iny ianao matoy izany tsy mandalo difficulté izany dia izay izany hitondranao ny fiainany fa tsy hoe kory hoe mety hoe misy zavatra tsy milamina tamin'ny anazy izany dia tsy hoe tsy niasa ianao fa efa fitondranao ary iny. Dia tamin'ny zoma teo niatrika nanao entretien tany amin'ny ambassady dia tao alohan'izay aloha izany mivavaka hoe Jesosy tena hoe teneno aminao hoe ina ho any toepoko mbola manakana anahy tsy ahitanao tsara. Dia tamin'izay fotoana izay tena hoe hanao entretien izany dia nandritra ilay entretien izany nisy fanontaniana izany tamin'izay fotoana izay hoe ianao ve ozy izy mahafantatra olona efa mipetraka any Allemagne. Dia za zany araka be dia be izany izy miteny tsy mahazo miteny izany mahafantatra olona. Dia tena nandainga hoe izaho tsy mahafantatra olona any dia hatramin'ny farany efa izany assiste foana ilay mpampanao entretien nanontany hoe mahafantatra olona any ve ianao ohatran'izao ohatr'izao. Dia izany efa izany alatany an-trano tena mivavaka hoe Jesosy hotrony dia tonga teo tena tonga saina Jesosy za miteny ianao hoe hotrony nefa ny zavatra ataoko tsy mifanaraka amin'ny sitraponao. Dia tonga teo dia tamin'ny farany amin'izay dia mifona ho aza madama fa nandainga fa ny zandriko efa any Allemagne. Dia hozy izy hoe manina izao izy mandainga fa tsy voatery izay kahan'ny ankizy anie hoe lasa ny ankizy nandainga dia tsy maintsy ohatra izay koa ny ianao hoe fa manina hozy izy raha nitsotra marina. Dia zaho Jesosy tsy manana excuse fa diso dia fona. Dia avy eo dia ndana amin'izay moto izy fa vita ny entretien. Dia nandeha nody aloha dia mbola nisy fanamelohan-tena tato anatiko hoe Jesosy tena hoe takizay tsy nandainga ho ahy ohatr'izany. Fa avy eo dia nitsoron'i Jesosy tato anatiko hoe ampahitako anao mihitsy ny toetranao anankiray iny satria tsy mbola nibebahanao izy aika za mbola nandainga mbola tsy nentiko teo amin'ny Jesosy mihitsy hoe za Jesosy kay mbola mandainga ho ahy fa dia avy eo dia misaotra hoe Jesosy tsy maninona izany ho ahy fa izay vokatry n'iny izany dia izay izany ho ahy. Dia tamin'ny alakamisy afaka omaly amin'izay le namako izany le niaraka tamiko accepté ny vizahany tamin'ny talata dia mbola nisaotra an'i Jesosy foana misaotra Jesosy fa tena hoe anisan'ny valim-bavaka ao anahy koa le izy fa valy izany mivavaka nataoko an'iny ankizy iny. Dia tamin'ny alakamisy an'izay valy ny anahy dia refusé le izy. Dia tena hoe namboaran'i Jesosy ny foko hoe misaotra ianao fa efa napetraka tao tamin'i Jesosy io dia tsy tokony hanana fanahiana ianao. Dia nisaotra hoe misaotra Jesosy fa izay izany sitraponao dia zaho rehefa hitako hoe hanananao tombony ho ahy ny zavatra rehetrarehetra lalovako eto tany dia izay ny zava-dehibe amiko. Dia avy eo tao anatin'izay dia nitsahatra izany dia refusé le izy. Dia avy eo dia mpitson'iny omaly nanapa-kevitra dia hiresaka amin'ny consul. Dia ny zavatra ho teneniko amin'ny consul dia hifona ho azy afadiso. Dia tonga tao izany lahatra be mihitsy tao dia za tamin'ny ray sasany dia tamin'ny 12 izany izy nandray ankizy hoe manao mandray ankizy listana ankizy hiditra hiresaka aminazy. Dia hozy izy izany ilay gardien teo ivelany teo tsy mandray olona intsony izay hozy izy fa andana moty dia amin'ny herinandro ny verina. Toy izao hoe Jesosy efa ety ihany ve ho aza fa aloha zaho hiandry ety ihany. Dia nisy olona izany teny mandoa vola kely amin'io gardien io ky dia tafiditra. Dia za zany tsy mila mandoa vola izany ho afa rehefa sitrapon'i Jesosy ny idirako ao dia sokafanao ahy io sokafanao anahy ny varavarana. Dia avy eo dia niteny amin'izay zany fa tonga amin'izay zany consul dia nitangorona daholo ny ankizy rehetrarehetra toy izao Jesosy ahoana ho ahy izany za. Dia hozy ilay gardien midiry ianao hozy izy dia niditra.
dia ankizy efa teo amin'ny 40 teo angamba izay niditra tao dia ny ankizy rehetra zany miady daholo hoe za hiditra voalohany dia ny ankizy zany memena daholo hoe io indray tsy maintsy ataoko mahita androany tsy maintsy tonga dia rehefa manao entretien androany dia tsy maintsy mipoaka be io dia za zany mivavaka hoe Jesosy tsy akasika ny foko izany hoa fa inao miasa eto tsy izany eto dia nisy ankizy izay zany nanontany anahy fa mpanontany hoe ina kina tonga andre aty dia nitantaraiko anazy teo ny antony dia meme daholo zareo indri zany ifona zany ny ale andre aty ny ankizy rehetrarehetra ny antondihany aty angataka viza daholo fa ndry ifona dia izy ka zaho disiko tsy hitako azy tokony angatahako mihoatra ny fifonana ho afa ifona ho aza dia tonga teo amin'izay dia ny ankizy rehetra zany efa tafiditra daholo dia ny ankizy nareo fa hijanona farany dia hoy zany hoe Jesosy zay rao misy anahy eto tsy maninona fa fantatro fa manotrina ianao dia tonga tany amin'izay niditra tao amin'ny braon consul amin'izay zany dia anankitelo vavy izay niditra tao dia vao ndeha hiditra dia fanamasina tario azy androany dia tonga teo izy eo ampovoany mipetraka dia eo ampovoany sina fanitsy anazy mihitsiny dia nipetraka teo dia tonga dia izany teneny hoe aloha tomboko aminao izy dia nidinihany be toy izy efa hitako ianao izy dia hoy zany mbola tsy nandalo teto aminao mihitsy aho dia hoy zay nefa nendrika ho izy tsy vaovao amiko dia hoy zany mety le kambana tamiko aho zany dia nefa hoa izy tsy possible hoe efa hitanao satria izy tsy nandalo teto fa tany amin'ny entretien tany ambany dia hoy izy hoe eny tsy maninona izany izy dia nijereny teo zany dosiany hoe ay kambana zany ianao dia tena mitovy be mihitsy nareo roa vavy dia ohatra izany dia za zany tsy ohatrany hoe tsy niconcentre tamin'ny teneny fa mivavaka foana hoe Jesosy ahotro ny andro any dia ampiteneno raha tokony hiteny za zany ala tany hatrano niainga tamin'ny resaka discours efa nomaniko mihitsy hoe tia nifonako hoe mifona fa za diso ohatra izany dia foko izany mbola nendrika teo foana Jesosy tena diso aza dia tonga teo dia hoy izy amin'izay zany izy hoe hitanao ve hozy izy tsy nentina ataonao dia eno dia nandainga ho azy aty hozy izy hoe raha ny dossier anao hozy izy tokony hozy izy hoe vous n'êtes pas loin de visa hozy izy fa tia nandainga hozy izy ianao dia tsy nety dia za zany vao isaky niteny dia niteny foana izy toy zany Jesosy efa inao zany hoany fifonako tato anatiko dia hozy izy matso anahy hoe aleo hozy izy ianao manao deuxième entretien dia za zany hoy Jesosy za hoa tsy te handalo deuxième entretien zany ntsony fa rehefa zay zany directive hoe eno zay zany teneny dia mekeko ahy zany dia hozy izy matso anahy hoe amin'ny 8 novembre aveo hozy izy mety aminao dia nenao amin'ny 1er novembre ho any contratko dia lasa dépassé ho ale izy dia nandinika teo aloha zany izy toy izy fa ina moa ny antony tsy hamezako ny tianao zao dia zao tsy mandalo deuxième entretien ianao izy izy sady tsy manao recours fa tonga dia accepté zao dia zao ny vizanao dia voninahitra ho an'i Jesosy. Alleluia ndao tsika hitsangana lesona anankiroa no tsoana ao anatin'izany voalohany ozy izy hoe ianao zao mety manam-paniriana koa za zao ohatra hoe te ho any Canada ohatra fa ny namako rehetrarehetra lasa daholo dia toe-po mifaly misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fahombiazany hafa. Alleluia. Toe-po faharoa mety mahatery anao le izy fa ny sekolontsika sekolon'ny toetra ny fahagagana amin'Andriamanitra tsy hoe le izy tonga eo aminao fa ianao mankatozy eteny omen'Andriamanitra rehefa miditra ao anatin'ny fankatoavana Andriamanitra ange mahagaga rehefa omenao fotsiny zay zavatra teneniny dia Andriamanitra tonga dia miseho manifeste eo amin'ny fiainanao Andriamanitra dia mahagaga dia reny témoignage reny tsy fahagagana reny fa mifahagagana tsika mankatoa an'Andriamanitra manome ny toe-po zany sa tsy zany samy mihitsy ndao tsika hisaotra ny amin'ny zavatra nataon'Andriamanitra teo amin'ny manodidina anao tonga dia avadio vavaka le izy isory ny fahombiazan'ny hafa isory ny valim-bavaka eo amin'ny fiainan'ny hafa isory ny tanan'Andriamanitra mitsotra eo amin'ny fiainan'ny hafa isory reo fahagagana reo fiovam-piainana reo fiovam-po isory an'Andriamanitra reo valim-bavaka zay nirinao fa nitranga teny amin'ny fiainan'ny hafa raha amin'ny anaran'i Jesosy misaotra ny amin'izany fampatsiahivany zany fa androany zay dia tairinao isotranao ankasitrakanao noho ny amin'ireo valim-bavaka eo amin'ny fiainan'ny hafa Jesosy misaotra Jesosy fa ampianarinao zay tsy hifantoka aminay fa mba hifaly amin'ny hafa ihany koa raha amin'ny anaran'i Jesosy dia mankasitraka Jesosy ny amin'ny sekoly zay hitondranao anay ao anatin'ny sekoly ny toetra ampianarinao zay andeha amin'ny marina anao mahitsy any amin'ny dossier zay karakaraina tsy miolakolaka tsy hisy laingalainga Jesosy fa tena hoe amin'ny fahitsiana tanteraka dia ampianarinao koa zay mitsotra amin'ny marina mankasitraka Jesosy ny amin'ny valim-bavaka nataonao teo amin'ny fiainan'ny indranabaviny ary misaotra ny amin'ny teny zay alefanao fa ao ambadiky
ny fankatoavanay dia miseho ianao. Mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy dia raha sy ny Lazara ny voninahitra dia averina ho any aminao irery any amin'ny anaran'i Jesosy. Amen amin'ny anaran'i Jesosy. Amen amin'ny tiafa mafy ho an'i Jesosy. Oia firaloha faly fa voasan'ny tompondray androany. Androany mantsy tsy fanasan'olombelona fa fanasan'ny tompo. Hoy sisiny Salamo 7:20 hoe mamelatra latabatra eo anoloako, eo mason'ny fahavaloko ianao. Mety ny mpanompon'Andriamanitra atao trano no mamelatra ny latabatra manisy ranom-boaloboka ao anaty kapoaka hitany masonao, fa mihevo ny fanasana ara-panahy dia Andriamanitra no mikarakaranao sy ny fiainanao eo amin'ny latabatra. Raha misy zavatra ho alamina dia miteny ny any am-piasana hoe andao dinihana eo amin'ny latabatra boribory ny resaka. Alleluia. Fa mialoha amin'ny fotoana iarahantsika mifaly amin'ilay tena latabatra ny an-danitra miaraka amin'i Jesosy, dia manasa antsika izy, manokatra ny ao anatintsika izy iray latabatra amin'ny isan'andro, anna fahatsapana ny asarobidiny izany atao hoe fiombonana aminy izany. Mahafantatrao hoe fa tianao Jesosy, tsy niterena fa ny fitiavana mandrakizay. Ary izany fitiavana izany no amparetany famondrapony, izany fitiavana izany no hitehirizany ianao, ampatsahivany ianao isan'andro. Fa raha mbola misy ny atao hoe maraina anavaozany izany famondrapo izany, dia ny tiany ao anatinao dia tia fahamarinany ty, ny atsapanao ao am-ponao, lanjany fisiny eo amin'ny fiainanao. Avofany amin'ny lanitra ny tanao dia mitenena amin'Andriamanitra. Ianao ilay faniriana sy fahafenona, mameno banga rehetra eo amin'ny fiainako. Raha tsy eo ianao dia tsisy ninninona ny fiainako, tsisy endrika ny fiainako. Noho izany ny fisinao matoy izao androany maraina tompo ao anatin'ity fotoana ny communion ty tena miangavy Jesosy. Ataovy mahazo antoka izay rehetra fa niona taminao. Maro be ny zavatra tiana ho zaraina, anambarana ny fahatsaranao androany, fa zavatra anankiray pololotra avy ao anatin'ny fonay, anambaranay hoe misaotra ny amin'ny tombonandro, misaotra ny amin'ny famondrapo, misaotra ny fitiavana, misaotra ny famonjena, misaotra tamin'ny fanoloran-tenanao tsy niterena teo amin'ny hazo fijaliana. Natongavanao hamonjy tamin'ny fambany toetrako, tamin'ny tsy famendrehako, zavatra rehetra momba tompo zava-poana raha tsy teo ianao. Tena tiany aho, tsy hoariny aho, na tsy mendrika ny antso azo eray. Tena tiany aho, tsy hoariny aho, na tsy mendrika ny antso azo eray. Tena tiany aho, ampanao anatin'ny fosany tiany ianao ary tsy anary ianao, na tsy mendrika ny antso azo eray. Tena tiany aho, tena tiany aho, tsy hoariny aho, na tsy mendrika ny antso azo eray. Tena tiany aho, tsy hoariny
mihira matsiary fa tena ty azy Andriamanitra. Tohatra ny tananao. Zavatra anankiray mba tiako angatahana aminao androany. Asivy bizotoraka kely mamy ianao Andriamanitra. Ndao ity an-tanana mafia azy amazahotoerana. Alleluia. Miarabantsika indray alohan'ny hariva eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra sy ny fanasany Jesosy. Hafa mihitsy zany hoe Jesosy no manasa antsika zany. Jesosy rehefa manasa anao dia ny tena nomeny anao fihinana, ny rano nomeny anao fisotro, ny rako ny tena fisotro, ary nofoko ny tena fihinana. Alleluia. Izy zany tsy mahay manome zavatra anao ao anaty fanasana latsa-danja ny tenany. Mari-panehoana ny fahafenoniny atao hoe fanomezana zany. Ianao rehefa manome dia sombotsombony. Atsaka ny tanany hoe tena marina zany hoe sombotsombony azoko omena. Sombotsombony azonao omena. Fa izy rehefa manome dia ny rehetra momba azy ny omeny. Nanolotra ny aina izy ho antsika. Nanome ny teniny izy ho antsika. Nanome ny fanahiny izy ho antsika. Nanome ny heriny izy ho antsika. Raha dika ny maha izy azy amin'ny fahafenona nataony fanomezana ho anao. Zavatra mahafinaritra androany dia le fanambaran'i Jesosy ny amin'ny fandraisana hoe za ozy izy ny mofinaina, za ozy izy ilay mofo velona nidina avy tany an-danitra ao bokon'ny Jona toko 1 izy miteny an'izany. Raha dika zany Jesosy dia ilay teny tao an-danitra antom-pisiana sy fahariana ny zavatra rehetra, tonga olona mba hamonjy ny olona. Tonga olona izy mba hamonjy ny olona. Tsy tonga vola izy mba tonga no hotahina. Na tonga azo izy mba hamaintso an'izao tontolo izao. Fa olona no vonjeny. Olona no vonjeny. Naka ny endriky ny olona Andriamanitra. Ohatry nanehoan'Andriamanitra sary zany atao anatiko tao lanjan'ilay fandraisana hoe inona ny hevitry ny fandraisana ao anatin'ilay communion takian'Andriamanitra ananana. Atomombana ao anatinao androany maraina ny fahafahanao tena hoe mahazo antoka fa natao hisitraka an'Andriamanitra amin'ny fahafenony za sy ianao. Natao hisitraka an'Andriamanitra amin'ny fahafenony. Mahafantatrareo ve fa rehefa tafasaraka tamin'Andriamanitra ny olona izay noharian'Andriamanitra ho tahaka ny endriny, ny olona izay nanana ny fahatsarana sy fahafenon'Andriamanitra hita maso tamin'ny voary rehetra izay ny foroniny, dia nankinon'Andriamanitra tao ambadikiny namitany ny olombelona tamin'ny andro fahaenina. Vita ny olona taoriana namitany ny zavatra rehetra, ny fehezana sy azonana ny zavatra rehetra amin'ny fahatsarana. Zany hoe ny fahatsarany ty tany ty sy ny voary rehetra dia nankinon'Andriamanitra tao amin'ny voary anankiray izay ny foroniny atao hoe olombelona izay natao no tahaka ny endriny. Proof. Raha vao niodiny ny Adama dia nikorotana ny tany. Zany hoe teo ampamola volana ny Adama Andriamanitra dia namoatra azy ho ivo centre hiazonana ny fahatsarany zavatra rehetra izay nataony. Izay no mahatonga antsika tsy miezaka ny mitady fahatsarana hivela ny fiombonantsika amin'Andriamanitra. Satria rehefa tsara ny fiombonanao amin'Andriamanitra dia natao hety sy anaiky ary akatoanao ny zavatra rehetra. Izay no mahatonga ny Romanina toko 8:9 ny Baiboly dia milaza zao zavatra ary rehetra ny voary rehetra dia miandry, maniry fatratra, maniry ny fampisehoana ny tena vrai na ilay tena zanak'Andriamanitra. Ny tena zanak'Andriamanitra tsy olona tonga hitady an'Andriamanitra ho amin'ny tanjona ampety ny zavatra rehetra. Ino ilay izy? Fa olona tonga hivavaka amin'Andriamanitra
anatsara communion amin'Andriamanitra. Rehefa tanteraka ny fiombonanao amin'Andriamanitra, olona mety amin'Andriamanitra ianao, tena milaza marina aminao fa vakio ny Baiboly fa ny voary rehetra taoriny Adama dia nomen'Andriamanitra fahafahana anaiky sy akatoa ny olona izay vonona mijoro ao amin'ilay toe-panatakian'Andriamanitra ananana ao anaty communion avokoa. Jereo vao nahitany Daniel Andriamanitra. Daniel olona oatra sotranao fa naverin'Andriamanitra ho herbivore tampoka tao anaty lavaka liona, ohatran'ilay voasoratra amin'ny bokin'i Isaia hoe ny liona mirokahatra any Edena. Lasa tsy nihinan'olona satria ilay endrik'Andriamanitra miazona ny zavatra rehetra velona tao amin'ny Daniel. Tsara communion tia vavaka Daniel, tsy miasa sainy Daniel, ohatran'ny olona rehetra hoe andeha hitady an'Andriamanitra mba ho tahina, mba entiny fiainatokantrano, mba handeny arabola, mba hifankatia tsara izy menakavy, mba hanao vakansa. Tsy ilay karazan'olona ohatr'izany Daniel, fa ny Daniel efa nioaran'ilay fiombonany tamin'Andriamanitra, ny fametrahany an'Andriamanitra ho mpamatsy azy amin'izay zavatra ilainy. Fa nametraka izy ilay toerana mahandriamanitra an'Andriamanitra hoe tsy mety mihitsy ny fiainan'ny Daniel raha tsy misy an'Andriamanitra. Averiko indray, olona tsara position izy, olona manana ny maizy azy izy, tsy oron-javatra izy tao amin'ny lapa, mpanjaka ny mpanjaka Daniel, satria tsy mahazo mihetsika ny tanan'ny mpanjaka sy ny tongony raha tsy baiko avy any amin'ny Daniel. Donc olona tsy tokony hanana an'izany atao hoe fahasahiranana sy fiasan-tsainy zany izy, ohatry ny olona rehetra izay mitady an'Andriamanitra matoa reny mivavaka dia misy problème reny. Fa ny Daniel tsisy olana, tsisy nininina, tsisy zavatra mitranga, tsisy pression, tsisy nininina, fa olona isan'andro isan'andro dia tsy maintsy mivavaka satria tsy mety mihitsy Daniel raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka. Lioka toko 7:1 tsy mety. Mandra-pahatonganao anan'izay karazam-piainana izay, izay ny atao hoe fiankinana ndo tanteraka amin'Andriamanitra. Fiankinana ndo tanteraka amin'Andriamanitra. Tsy misy hoe ahoana fa Andriamanitra ny centre, izy ny ivo, izy ny rehetra, izy ny rivotra iainana, izy ny fiainantsika. Voatanteraka ny fahatsaran'ilay communion amin'ny olombelona anankiray atao hoe Daniel. Samba nisy olona tsy mpitondavaka ny liona tsy nohanina, zany hoe ny abandonina ny voary zao zavatra ary rehetra zao dia miandry ka maniry fatratra ny fampisehoana reo zanak'Andriamanitra. Ny tanjotsika eto ambonin'ny tany tsy miezaka tsika ny aneo an'Andriamanitra amin'ny faniompamantarana satria ampiasay mifanahany ao anatin'ny onction na ositra. Fa isika mijoro eo amin'ilay toerana mazanak'Andriamanitra, tsika mba hahafahan'Andriamanitra maneho atsika, isika asehon'Andriamanitra fa tsy isika maneho an'Andriamanitra. Miezaka isika amin'ny fahasoavana satria manana ny ositr'Andriamanitra atao anatsika. Te aneo tsika hoe rehefa ampiasain'Andriamanitra dia miseho ny voninahitr'Andriamanitra. Miaraka amin'ny tomboako, tsara ianao ampiasaina fa tsy tanjona ny fampiasan'Andriamanitra. Ny zavatra andrasan'Andriamanitra amin'izao andro faran'izao dia ny fijoroantsika olay tena zanak'Andriamanitra, tsara communion amin'Andriamanitra, matahotra an'Andriamanitra, tia an'Andriamanitra, fiainy fanetretena, reo vokatry ny fanahy vakem-potsiny vao mijery ianao olona tsara fanahy. Halleloja. Olona tia mamindra fo, voajereny ianao dia tsapa hoe miaraka amin'i Jesosy io olona io, tena mpanompon'Andriamanitra io. Zay le vrai zanak'Andriamanitra. Rehefa zanak'Andriamanitra ianao ka tonga tena zanak'Andriamanitra dia ozy ny apôtre Paul, Romana 9:20. So zavatra rehetra zao indray dia miandry. Ny zavatra rehetra ny miandry sy maniry hoe aiza ary le zanak'Andriamanitra. Ny zavatra rehetra ny miandry sy maniry fatratra ny fampisehoana ny zanak'Andriamanitra. Ka
mahatonga antsika mbola misy zavatra mampahory antsika amin'ny zavatra rehetra, mbola barango ny fijoroantsika amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika. Satria raha ny tokony ho izy ny voary rehetra ny miandry fa tsy ianao no miandry ny voary rehetra. Manomboka androany zany manatsara ao anatin'ny fonao ny etaeta ahafahanao miombona amin'Andriamanitra, miombona en communion amin'Andriamanitra tsara, mba ahatonganao ho asehon'Andriamanitra fa zanany. Ary rehefa Andriamanitra maneho anao fa zanany ianao, dia zao ny voary rehetra no efa mibedesin'Andriamanitra meloha, tsy no sitrapony fa no sitrapony zay nampanaika azy. Romana toko favalo ny andininy fasimbin'ny folo ka hatramin'ny andininy faharoa amby roapolo. Tsy no sitrapony, zany hoe reo voary reo tsy nomen'Andriamanitra choix na safidy hoe tsy anaiky ianao zany, fa efa nyteneno melohan'ny fotoana anehoananao reo anaiky fa zanany ianao. Dia zany mahatonga Daniel tsy taitra, satria le fon'Andriamanitra no ao aminy mitahiry ny fijoroany, tsy ho voakasiky ny tahotra fanahina na zay zavatra rehetra mitranga manohatra azy, satria fantany fa ao amin'Andriamanitra ny fahefa-panapahana miazona ny zavatra rehetra amin'ny herin'ny teniny tsy maharety aika ao an'Andriamanitra. Petraka ho azy zany. Hitanareo ao anatin'ny fahatsarana amin'ilay fiombonana sy communion ifandraisanao amin'Andriamanitra, vao mandeha anao dia fantatry ny voary rehetra hoe iny misy zanak'Andriamanitra. Miandry izy ka maniry fatratra, miandry ny fisehoana fotsiny izy. Noho izany tsy olan'izany io lalovanao io, fa lalam-panehoana fa zanak'Andriamanitra ianao. Test io alalàna fa zanany ianao. Jereo ne iza ny tahoriany Adama tamin'ny samy fiara? Noa. Biby tsororo tonga saina hiditra ao anatin'ny samby fiarany rehefa nakatohan'Andriamanitra izy. Ny voary rehetra tsy nandeha nitady vitsika anankiroa izy fa nisy vitsika ho azy tonga tao. Amin'ny fomba ahoana anentsika voay eny anaty rano tsy vitanao, fa niakatra le voay mivady avy eny anaty rano ao ny roa niditra tao amin'ny samby fiara. Ny karazam-biby rehetra nisy teto ambony tany nanaiky any Noa, ohatrany mahita ny Adama zany tamin'ny vanim-potoanany. Tsisy nanohatra, tsisy tao anatin'io samby fiara io satria nisy maingoka tao. Matoa mbola misy maingoka androany. Ka nanaikitra ny zanako Noa naray ara. Satria rehefa tafiditra tao anaty fanekena izy, alliance. Zay le fiombonana, zay le communion. Dia narovana izy. Dia ny voary rehetra niandrika maniry fatratra hoe aiza le zanak'Andriamanitra. Vao nijoro no ahy, hitan'Andriamanitra hoe olona araka amin'ny fony. Dia hozy izy Andriamanitra hoe ny olona araka amin'ny foko tsy avelako lany fotoana ho kekeriny maingoka, na ho lany mena rano, na mampahoriny zava-misy, fa na sendra misy leona mampatahotra raha mierikerina niakatra avy any, tsy anaikitra ny Noa ny atongahavany ao, fa akatohan'Andriamanitra ao anaty samby fiara. Satria rehefa makatohan'Andriamanitra ny olona ny voary ny tonga saina eny apelata anaiky izay olona manaiky an'Andriamanitra. Ny anjaranao amboary tsara fotsiny toe-po. Hitanareo vao nahita, vao nanomboka lerana bavy kely teo, vao nanomboka nijoro tamin'ny fony izy hoe tsy nety nataoko, fantatry ny ererako, fa tena nandainga andeha hifona, andeha vao nanomana ny fony izy andeha amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Toy Andriamanitra voary le consul. Noho izany vangina melo io idelivre eo no eo. Lasa miracle tokony andrasana tapa-bolana ny valian'Andriamanitra eo no eo, satria maniry fatratra ny voary, ny fampisehoana le vrai zanak'Andriamanitra. Mahafantatra ve? Fahafakanana fo teneo an'Andriamanitra ianao, fa amin'ny fotoana anankiray tsy fantany raha naneo azy, fa ny olona fantany zay asehony. Efa namoaka dia tamin'ny anaranao zay, olon'Andriamanitra ianao zany, naneo an'Andriamanitra. Efa nanao asa mahagaga tamin'ny anarana, toy izy Andriamanitra tsy fantatra akory. Ny ahalalàn'Andriamanitra anao dia anao manaiky ho asehony satria zanany, fa tsy anao maneo azy satria
zanany samby zanany dolo na maneo azy na ny asehony fa ny mahasamy hafa ny olona asehon'Andriamanitra dia olona manomana ny fony isan'andro sary-piaro amin'ny fiombonany amin'Andriamanitra fa nanomboka ny joro ho zanak'Andriamanitra sadraka sy misaka sy apetana koa na tsy peny anaty laforo na metra-pialana ny afo zay tsy andoro ny voary rehetra miandry ny fanehoana ny zanak'Andriamanitra hita taratra tao anaty laforo ny zanak'Andriamanitra ray fanefany amindreo ny anankiray fanefany hoay ary toy ny anankiray fanefany ozy izy dia Nebukadnezara dia mitovy endrika amin'ireo zanak'Andriamanitra aneo mihitsy an'izy telo amin'ny rahalahy ny zanak'Andriamanitra fa présent izy ary ny voary rehefa eo le tena zanak'Andriamanitra dia tsy mandoro ny afo ka tsy zay mandoro ny afo andoranao na zay nihinana ny hafa dia hinananao liona mety manaikitra olona tsy pakatoa fa tsy mandavy olona makatoa an'Andriamanitra ny afo mety mandoro ny olona raha tsy fanahy fa tsy tena tonga dia mametraka démission na miabandona tena tonga dia mijanona ny afo zay tsy andoro fa ametra-pialana zay satria tsy tokony fandoro le olona miditra ato ka zavatra pampitany fiainanao amin'ny hafa fa ataovy zay tsara ny fifandraisanao amin'Andriamanitra rehefa tsara ny fifandraisanao amin'Andriamanitra sady aina ianao no hita voary rehetra ianao ary tsy zavatra zany eto ambonin'ny tany ka manohatra anao fa na zavatra faran'izay ratsy azy manaiky eo anatrehanao satria mahita an'Andriamanitra amin'ny alalanao izy fa hotronony ianao fiombonana mampijoro an'Andriamanitra anotra anao na iza na izy rehefa miombona amin'Andriamanitra ianao amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra dia maninona manotrona anao Andriamanitra inona ary zany ny zavatra mitranga amin'izao ny faran'izao pasteur inona marina le hevika le hoe midina fitany an-danitra naka ny endriky ny nofo sy naka ny endriky ny olona izy dia ahoana ny fisehoan'le izy ny teny tao amin'Andriamanitra hatramin'ny voalohany Jaona toko voalohany andiny voalohany tamin'ny voalohany ny teny dia Andriamanitra teny dia tao amin'Andriamanitra hatramin'ny voalohany izy no antom-pisina sy nahariany zao rehetra zao zany hoe verina tao amin'ny teny Andriamanitra tao amin'ny tenany saika Adama le teny velona hita maso fa rehefa niodiny Adama dia very ny fiazonan'Andriamanitra ny zavatra rehetra satria lasa Satana ny nanakorotana ny tany rehefa nanaiky ny olombelona ho fitahany devoly ka nanaiky azy nanaiky an'ny Satana anohatra an'Andriamanitra dia zao ny zavatra nisy rehefa very sy korotany ty zao tontolo zao ty dia malahelo ny olombelona lasa ny tanin'Andriamanitra satria tsy namorona zavatra tahaka ny endriny zany mihitsy izy akoatry ny olombelona toy Andriamanitra tonga hamonjy ny olona manany ianao fanantenana famonjena satria mahatonga anao mbola mahazo manantena famelan-keloka sy famonjena avy amin'Andriamanitra vao fitaky ny devoly ianao dia tonga Andriamanitra hamonjy ianao zay no natonga azy ny antso tao amin'ny sahedena hoe Adamo aiza ianao tonga Andriamanitra nitady ny olona vao niodina ny olona dia tonga Andriamanitra nidina nitady ny olona satria io endriny very io ny tiano averina malahelo izy fa le endrik'Andriamanitra tao aminao lasa nampiasainy devoly anoherana an'Andriamanitra zany hoe le endriny ihany nampiasainy devoly anoherana azy sanazina le fipetraka le izy dia malahelo Andriamanitra dia hozy Andriamanitra tiako averina eo amin'ny olona ny fahatsapahana ny fisiany fahafenoko tahaka izay namoronako azy hatramin'ny voalohany dia zao ny zavatra nafinaritra nidina naka ny endriky ny olona Andriamanitra tonga nofo niara-nonina tamintsika 2 taona lasa Jesosy ny anarana hitanareo ny base de données any lanitra rehetra amin'ny fahafenoan'ny fahatsarana dia naseho teo amin'ny nofo hita maso ohatrany misy transfert de données zany hoe naseho teo amin'le endriky ny nofo daholy le fahamarinan'Andriamanitra eto ho an'ny informaticien mahafantatra an'izany tsara dia stocké tao amin'ny Jesosy le izy tonga dia naseho zany dia stocké tao amin'ny Jesosy feno tao amin'ny Jesosy dia rehefa tonga nofo zany Jesosy dia Jesosy le olombelona tokana nahafeno ny fepetra ny fahafenoan'Andriamanitra izy rery dia ozy izy Jaona rehefa iannonce an' Jesosy ty teny anankiray ty tena nahavariana ty le manam-pirofo lay mampifandray an'le tenin'i Jesosy hoe za le nidina avy tany an-danitra za le mofo naina nidina avy tany an-danitra dia ozy izy Jaona apôstôly Jaona mpanao batisa zafady Jaona amin'ny boky ny filazantsara ny Jaona
apôstôly toko fahatelo Jaona apôstôly nanoratra amin'ny filazantsara ao amin'ny Jaona toko fahatelo ny andininy faraiky amin'ny telopolo ka hatramin'ny andininy faharoa amin'ny telopolo fa le teny eto tsy Jaona apôstôly no miteny fa Jaona mpanao batisa. Izy koa moa ato anatin'ny baiboly misy Jaona foana zany mahatonga ny anarako hoe Jaona Rodolphe dia Jaona toko fahatelo andininy faraiky amin'ny telopolo ka hatramin'ny andininy faharoa amin'ny telopolo. Ozy izy rehefa ndresaka momba an' Jesosy izy zay avy any ambony ozy izy dia ambonin'izy rehetra ary zay avy amin'ny tany ozy izy dia avy amin'ny tany ka ny momba ny etỳ tany ihany lazainy zay avy any ambony ozy an-danitra ozy izy dia ambonin'izy rehetra koa zay hitany sy reny no ambarany ary tsy misy mandray ny fanambarany. Hitanareo rezy jereo ino ny ten'Andriamanitra zay avy any ambony maintsy an' Jesosy dia ambony noho izy rehetra ary zay avy amin'ny tany dia avy amin'ny tany fa ny momba ny etỳ tany ihany lazainy zay avy any an-danitra dia ambonin'izy rehetra dia ozy izy koa zay hitany sy reny no ambarany ary tsy misy mandray ny fanambarany. Hitanareo ve io tenin'ny Jaona io? Jesosy Jaona ny teny Jaona mpanao batisa ny teny fa avy any ambony Jesosy. Noho izany Jesosy dia mampitodika anao amin'ny zavatra avy any ambony ny fanambarany. Zany hoe le fahafenon'ny avy any ambony mameno azy manokatra amin'ny vavany iteny zavatra mihoatra noho ny etỳ ambonin'ny tany. Ny fanambarany Jesosy dia tsy voafetra amin'ny zavatra eto ambonin'ny tany fa ny mission an' Jesosy dia tonga ampitodika anao alala amin'ny fahafenon'ny fisian'ny fahatsaran'Andriamanitra any an-danitra zay manome lanja ny fanapahan'Andriamanitra ekeny ny tany ekeny voary rehetra. Lasa nampitaina teo amin'ny nofo anankiray atao hoe Jesosy ny fahatsaran'Andriamanitra rehetra na tamin'ny fahamasinana na tamin'ny fahamarinana na tamin'ny toe-panahy. Rehefa feno zany Jesosy feno Jesosy tanteraka Jesosy zay vao natsangana tamin'ny maty. Dia ino le nitantaraiko tamintsika foana tao anatina révélation mifanesa efa tao anatin'ny volana sa 2 volana zay hoe raha tsy masiny Jesosy tsy natsangana izy fa no fepetra-pahamasinana teo amin'ny nofo olombelona amonjy ny olona rehetra atao hoe Jesosy zay kopy tian'Andriamanitra ho tafon'ny olombelona rehetra zay mino azy sy nandray an' Jesosy. Dia zay no nahatonga an' Jesosy natsangana. Dia ozy izy ny Romana toko 4 manomboka amin'ny andininy 1 ka hatramin'ny andininy 7 hoe ny amin'i Jesosy Kristy ozy izy zay natsangana ny fanahy tamin'ny maty tamin'ny fanahy amin'ny fahamasinana. Satria feno ny fepetra amin'ny fahamasinana teo amin'ny nofo feno le fepetra satria nidina mihitsy ilay tena endrika Andriamanitra fa tsy hoe ny foronon'izy ho tahaka an'Andriamanitra ohatra ny Adama ny foronona tahaka an'Andriamanitra teo amin'ny nofo fa Jesosy ilay endrika Andriamanitra tena izy naseho teo amin'ny nofo. Tsy mitovy ireo fanambarana anankiroa ireo. Ndray Genesis toko 2:20 ka hatramin'ny 2:20. Ny ray ao amin'ny bokin'ny Hebreo toko 1:7. Diky fa rehefa tanteraka Jesosy feno le fahafenony avy any ambony tonga eto ambony tany dia manambara azy ny fahamarinana avy any ambony avy amin'Andriamanitra izy. Ny révélation mampitodika amin'ny tany dia révélation limité satria tsy misy afa-tsy ny tany ihany ny lazainy satria avy eto izy. Tsika tsy avy eto noho izany tsika tsy mitoro zavatra eto fa ty tany ty efa nampaneken'Andriamanitra melo mba hahafahan'Andriamanitra maneho la endriky ny tena zanak'Andriamanitra. Izy ireo zanak'Andriamanitra ireo le nandray an' Jesosy ny findrany toetrany. Le fahafenona tsy amin'ny zavatra hita maso fa le fahafenona amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Dia inona ny zavatra nataon'Andriamanitra? Tsy afaka hamonjy ny olona mihitsy Andriamanitra raha tsy tonga olona izy satria mila olona tanteraka ozy izy ny baiboly hamonjy ny tsy tanteraka. Eto an-tany nefa tsisy olona marina na ray ara. Paoly ny teny an'izany. Noho izany mila olona marina anankiray Andriamanitra hamonjy ny olona rehetra. Dia inona zavatra anseho?
tonga nofo mihitsy Andriamanitra naseho teo amin'i Jesosy. Zany hoe lasa hita taratra teto ambony tany ny fahafenon'ny fahatateran'Andriamanitra tsy hita maso tamin'ny alalany nahatongavan'le teny ny lavon'ny olona ho tonga nofo ny saziana teo amin'ny toeran'ny olona na tsy nanam-pahotana sy nalalaota azy. Dia ny olona tanteraka iny no mahatamana amin'ny fanan'Andriamanitra. Ny fanan'Andriamanitra tsy mahazaka fahotana, fa mitady olona tsy nalalaota sady tsy nanoty toerana izy. Dia nahazo aina amin'ny fanamasina tao amin'i Jesosy, satria Jesosy feno fepetra amin'ny fahamasinana, feno fepetra amin'ny fahatanterana, sady tsy nalalaota ny tsy nanoty izy. Dia eo amin'izay le communion, rehefa feno fepetra tao amin'i Jesosy, fanan'Andriamanitra, tsy hoe fanahy tao amin'ny Elia intsony ny antsoina azy ao amin'ny Elisa, na hoe ao amin'ny Kristy indray ilay izy rehefa avy eo, na hoe ny fanahy n'Andriamanitra izay tena hoe nampiasan'ireo mpaminany tany aloha tao amin'i Jesosy. Fa zao reny rehetrarehetra reny rehefa maty tsisy natsangana na nampiasain'Andriamanitra azy. Fa nidina mihitsy ny fanamasina nahita fa Jesosy dia tanteraka tamin'ny fahamasinana, dia tamin'ny fanahy fahamasinana mihitsy ny nananganana azy tamin'ny maty, mba ho aseho eo amin'ilay nofotry Jesosy izay nandalo fahafatesana nefa marina mila hatsangana mba hampandresy izay rehetra mety maty atao kopia andovany tsy fahalovany amin'ny fotoana hitsanganany. Taoranga ity tanina mafy be ao an'Andriamanitra. Zao sarotsarotra kely izy ohatry ny mitokodina kely, fa izy nefa tena azoko be mihitsy le zavatra toko tenena. Fa aloha hitsiko le izy. Feno tao amin'i Jesosy le fahamasinana, dia nidina amin'ny fanamasina. Wow! Tonga dia miporofony fanahy hoe tena tsy tokony ho faty ity olona ity, satria rehefa nijeren'Andriamanitra dia masina izy, feno fepetra amin'ny fahamasinana. Nidina amin'ny fanahy nanangana azy. Tsy naniraka mpaminany izy hanangana azy, fa fanahy avy any an-danitra mihitsy nidina amin'ny vantana tao amin'ny fasana namoaka an'i Jesosy tao. Dia hitanareo, samba nisy olona tsy nandrahana mpaminany hanangana azy, fa Andriamanitra tena mihitsy naniraka amin'ny fanahiny hanangana azy. Dia rehefa feno fepetra amin'ny fahamasinana, tsy natsoina hoe fanahin'Andriamanitra na fanahy tany amin'ny Elina, fanahy tany amin'ny Moïse, na fanahy tany amin'ireo mpaminany tany aloha rehetra ny tao amin'i Jesosy, fa tonga dia natsoina hoe fanahy masina. Satria feno fepetra amin'ny fahamasinana. Dia iny amin'izay Jesosy niteny tamin'ny mpianany. Zao izy izy, izay ato anatiko no ao aminareo. Taorian'ny fitsanganan Jesosy. Dia no zany tanontsika ilay mandrainy Jesosy ireny miteny hoe raisiko Jesosy ho tompoko. Dia ny dikan'izay manao fanekena amin'Andriamanitra ianao, fa tsy tompony tenanao intsony, fa olombelona miaina eto ambonin'ny tany tonga fananan'Andriamanitra. Any Jesosy ianao. Dia rehefa niteny hoe raisiko Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainako manokana, ka any Jesosy ianao, dia ny dikan'izay rehefa ao anatinao Jesosy, vao tonga ao anatinao ny fanahy masina. Ny fanahy masina tsy mipetraka ho fiainan'ny olona tsy misy an'i Jesosy, satria Jesosy rery ny olombelona fantatry ny fanahy masina na fiain'ny fepetra mahatamana azy. Dia izay no mahatonga antsika hiditra lalina kely dia omeko fanoharana ianao ny ompon'Andriamanitra amin'izay, dia ho faranako ilay izy rehefa avy eo fa mareta kely fa misy zavatra hozaraiko. Rehefa feno le fepetra nandraisanao an' Jesosy ao anatinao, dia mahazo aina amin'ny fanahy masina monina ao anatinao. Dia izay mahatonga ny Jaona 4:20 milaza Jesosy. Zao no nataon'ny tompo amin'ny Jaona 4:20, ny 7:20 ka hatramin'ny 5:15 amin'ny anaran'i Jesosy. Ozy izy, fa raha tonga ny fanahy fahamarinana, dia izy no hitari-dalana anareo ho amin'ny marina rehetra, fa tsy teny ho azy izy, fa izay reny dia ho lazainy avokoa, ary zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo. Izy ankalaza Jesosy, fa nandray avy amin'ny ahy izy, avy andray avy Jesosy izy, ka nambara zany aminareo. Zany hoe ny zavatra ao anatinao dia tsy misy zavatra hafa ankoatran'izay tao amin'i Jesosy no afindrany ao anatinao. Tanareo amin'izay, ohatran'ny karazana raha ho an'ny informaticien dia ohatran'ny hoe manao transferana données izy. Ny tany an-danitra le teny tonga nofo, feno tao amin'i Jesosy le base de données, izy rehetra ao amin'i Jesosy daholo. Dia avy eo amin'izay nandray an'i Jesosy ianao, dia afindra ny fanahy masina ao anatinao amin'ny alalan'ny finoana ao an'i Jesosy. Ndika fa ilainao ny fiombonana amin'i Jesosy mba hanamoran'Andriamanitra ny famindrana n'ilay fahatsarana sy ilay fahasoavana avy ao amin'i Jesosy ho tonga ao anatinao. Dia izay mahatonga ny Paoly miteny mba hamenona anareo amin'ny fahafenon'Andriamanitra rehetra. Ny communion zany dia ho amin'ny
matanjom-pamenonanao ny fahatsarany, ny fahatsarany toe-panahy araka an'Andriamanitra, ny fahatsarana aseho amin'ireo vokatry ny fanahy, aseho amin'ny fahaizanao mandefitra, amin'ny fahaizanao mangina, amin'ny fahaizanao mizara amin'ny fitiavan'Andriamanitra, amin'ny fahaizanao manetry tena, amin'ny fahaizanao mijoro, amin'ny famasinana. Alleluia! Dia ozy izy avy ao amin'ny fahafenony ka nandresantsika fahasoavana, fahafenony izy fahafenony Jesosy, dia hoentin'ny fanahy le fahafenona tonga fanomeza pahasoavana ao anatinao. Efa nizaraiko foana zay. Dia ahoana zany ny fipetra amin'ny pasteur, ahoana ny fiseho an'le izy, lalina kely fa tsy tena lalina fa tonga dia safoko fotsiny dia hivavaka tsika aorianan'izay. Genesis 4 manomboka amin'ny 9 ka hatramin'ny 10 Kaina avy namono any Abela eto. Dia hoy Jehova tamin'ny Kaina, Andriamanitra no miteny eto, ahoana ny tezitra ianao, na ahoana ianao ny tezitra, ary maninona ny ratsy tarehinao, mantsombona be ny tarehinao, raha tsara toetra, averiny raha tsara toetra, motsy ho miramirana fa raha tsy tsara toetra avereno. Dia ho toizako amin'izay, dia mamitsaka eo ambaravarana ny ota, ary ianao no kendreny faniriny, kanefa ianao no tokony hanapaka azy. Inona ngano tian'Andriamanitra ho tenenina amin'izany? Mahazo aina kay ny fanapahana ao amin'ny vokatry ny fanahy sy toetra tsara. Eritrereto Andriamanitra eto miresaka amin'ny olona avy namono ny rahalahiny, fa Andriamanitra tsy mahita ao anatin'ny Kaina akoatr'izay zavatra napetrany tao na dia niodina taminy azy izy. Dia ozy izy Andriamanitra, problemanao ry Kaina dia zao, raha tsy toetra ianao dia tsy voatahiry, tsy mahazo aina ilay fanapahana ao anatinao, fa ianao tokony hanapaka an'ilay ota fa natonga azy nandroso satria tsy nitravy toetra ianao. Ndraso hitanareo ilay izy, ny toetra nananany Kaina, satria ratsy toetra izy dia tsy active, zay ny tian'Andriamanitra tenenina, tsy active le fanapahana. Azonareo amin'izay ilay izy, le mba zanak'Andriamanitra zany, tsy olona rehefa mpanapaka ny olona dia zanak'Andriamanitra, tsy ny olona rehetra afaka manao fahagagana dia zanak'Andriamanitra daholo, fa ny tena vrai zanak'Andriamanitra dia izay olona tsara toetra, mampahazo aina ny fanapahan'Andriamanitra ao anatinao. Rehefa ny fanapahan'Andriamanitra ao anatinao no mahazo aina, dia voary mihitsy no ampahitan'Andriamanitra fa manotrona anao izy. Ohatran'ny ka Noa, ohatran'ny ka Daniel, ohatran'ny ka Sadraka sy Mesaka sy Abednego, ny ka Jesosy nandeha teny ambonin'ny rano. Zany hoe ny voary tonga dia manaiky, zay manaiky hoa izy ianao fa manohana anao izy satria zanaky ny avo ianao. Ndao ity tanana mafeo an'Andriamanitra. Zay mahatsara, hitanareo ny sekoly ny toetra, sekoly mpanomanana anao, tena hifankahita amin'ny Jesosy sy ho fantatra Jesosy, ary manokatra amin'ny masony voary ahita ny fisiany Jesosy ny fanotronany eo amin'ny fiainanao, satria Andriamanitra mihitsy ny amoaka ny mpaneho-porofo amin'ny voary rehetra fa zanany ianao. Zany no mahatonga ny pozina tsy manam-pahefana ao anatinao, raha sendra tafinana azy ianao dia tsy hampaninina anao zany, fa ny hompamantarany zany fa na pozina tokony handringana azy manaiky hoe tony indray tsy tokony fandringana. Zay ny mahatsara ny toetra io, amboaro io toetra io. Toetra ratsy tsy mampahazo aina fanapahana, toetra tsara mahazo aina fanapahana. Hitako le satria Andriamanitra eto miresaka, tsy miresaka eto zao ny révélation Paul, fa Jehova Andriamanitra miresaka tamin'ny Kaina. O Jehova tamin'ny Kaina, maniny ianao ohatran'ny hoe tezitra taitra be Andriamanitra, tsy tokony ho tezitra ianao fa inona problème, fa nahoana ianao ny tezitra, fa maninona manjombona ny tare. Roatra zao ka miteny zany zo i Kaina hoe ninana voamadilo tena zavatra nohanina ny natonga le izy. Fa ozy izy, raha tsara toetra ianao dia miramirana io tarehanao io, fa raha tsy tsara toetra kosa ianao, ratsy tsara toetra eo amin'izay toetra le izy,
mamitsaka eo am-baravaranao ny ota. Misy zavatra zany efa mamitsaka miandro occasion fotsiny eo am-baravaranao. Zao no izy, eo am-baravaranao misy mamitsaka foana zany. Miandro irika. Dia inona ilay irika? Ianao ny kendren'ny fandriny. Lasa le faratsiana maniry ianao. Kanefa ianao ny tokony hanapaka azy. Toy izandriamanitra, ianao ny tokony hanapaka azy. Tsy haiko mihitsy tsy nampiasain-kaina an'ilay fanapahana. Fa tsy mivoaka fotsiny ilay izy satria ratsy toetra izy. Raha tokony izy ny hanapaka, lasa izy ny kendren'ilay ota. Raha adika, Andriamanitra manao ny ota-otapahana na tamin-kaina azy. Andriamanitra tsy mino fahefan'ny ota eo amin'ny fiainan'ny olona amin'ny foroniny. Andriamanitra mino natiora namoronana ianao hatramin'ny farany, hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Ary ninninona anarana fahotana mitady angejanao dia manana fahefana napaka an'io ka ianao na ianao le fa milaza ny tenanao hoe mpanota be tsy vitako mihitsy. Maninona ny tsy vita? Amboary ny toetra. Le tranga vakivakianao sy lalovanao amin'ny fanoherana, le sedry sy zavatra mitranga iveriny olona tena mampahory sy tena mitady sy ampitraka amin'ny fiainana iny, dia ozy izy Andriamanitra, ianao ny tokony hanapaka an'io. Ro tranga sy zava-misy rehetra tenao dia manam-pahefana ny hanapaka an'io ianao. Avy ireny zao noforonon'Andriamanitra ho mpanapaka ny fahotana. Noforonon'Andriamanitra hanam-pahefana amin'ny olana. Fa zao ny zavatra andrasany amiko. Mila miombona toetra aminy. Ataovadro ny tanana, tsara toetra, tsara fanahy, tia an'Andriamanitra, mpakatoa an'Andriamanitra, manaky an'Andriamanitra, miaina amin'ny fiainam-pahamasirana, tia fahamarinana, matahotra an'Andriamanitra. Dia jereo masina akaikinao, zay fotsiny. Alléluia. Alléluia. Sain'le tenin'Andriamanitra, ianao rikaina ny tokony hanapaka an'le ota. Nahoana? Satria tsy noesorin'Andriamanitra atao amin'ny olona ny fahefam-panapahana, fa tsy mivoaka le izy raha ratsy toetra ny olona. Andraso averiko. Tsy noesorin'Andriamanitra atao amin'ny olona ny fahefam-panapahana, fa tsy mivoaka le izy rehefa ratsy toetra ny olona. Ny fahefan'Andriamanitra ao anatinao dia mahazo aina rehefa tsara toetra ianao. Ilay atao hoe tsara toetra, olona mety amin'Andriamanitra ny toebonao. Noforon'Andriamanitra zany tsika araka izany anona ny natiorany ao anatsika. Anapaka, ife sy anjaka amin'ny voary rehetra. Zay le Genèse, Genesis toko voalohany andiny feno amby roapolo ka hatramin'ny valo amby roapolo. Dia sainao le olona noforon'Andriamanitra no lavo tamin'ny faharatsiana, lavo tamin'ny fahotana, lavo tamin'ny tsy famendrena. Zao nefa ny zavatra mitranga, Andriamanitra nefa tsy namotsitra ny olona, tonga Andriamanitra nitady azy. Olona niodina taminy nitady aviny, satria ny fahatsarana rehetra amin'ny zavatra nataony dia nankininy tao amin'ny olona sy ny toetran'ny olona sy ny fijoroan'ny olona. Misy fanapahana zany ao anatin'ny olona tsy maty fa corrompu le izy, lasa naloto le izy rehefa niodina tamin'Andriamanitra ny olona. Zanak'Andriamanitra isany io, voararaka Adama dia nalahelo Andriamanitra. Nidina tsara mpotoana tao Edena izy niantso any Adama, ny vavany mihitsy niantso azy. Genesis toka 3:7-10. Adamo, aiza nga ianao? Raraka Adama, fa tsy nafon'Andriamanitra izy. Ry olombelona, mbola miantso anao izy, mitady anao izy, mangetahita ny fiombonana aminao izy. Aza variana amina révélation eto ambonin'ny tany, dia izay anao maritana amin'ny fandrosoana. Rehefa mandeha ny fiainana mianakafika milamina izay, miseho ny fahagagana ka miseho ny voninahitr'Andriamanitra, dia mety amin'izay ny fiainana. Zay avy aty ambonin'ny tany dia tsy manambara afa-tsy ny zavatry ny tany. Dia izy Jesosy, fa maninona miady ny fiangonana? Fa maninona miady samy mpanompo ny tompo?
manomboka mampidina ny révélation anao eto an-tany ianao nefa ny fitiavanao tanina raha filazantsara torianao mampanantena tany dia tsy le nitoriany Jesosy nitorianao satria tonga Jesosy aneho ny lanitra fa tany verina tao anaiky ny olona izay manaiky hampandroso an'Andriamanitra fa ny problema dia tsotra raha eto amin'izao tontolo izao ny fanjakako teny ady mimpanomboko misy conflit na intérêt ao mahatonga anao tsy manaiky amoaka vokatry tsara amina toetra sy toepo mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra misy intérêt arovanao dia jerenareo raha vao ny tany voizina dia ny zavatry ny tany manaraka fialonana tsy fifankatiavana fankalana lolo-po teraka ho azy zany fa raha tena feno an'Andriamanitra ny ao anatin'ny olona anankiray tsy tokony hibanao am-pon'ny olona na dia kely akory aza ny fisiany zany nalainao ny tanyko dia manomboka amin'izay ilay izy niondry an' Jesosy ary nisany ondry ahiny na Davida mpanjaka aza ny tenen'i Jesosy hoe Jehovah ny mpiandry ahy nandatsaka ny tena no ondry andrasan'i Jehovah izy fa manomboka amin'izay miady ny samy mpanompan'Andriamanitra satria nahoana le piniko tena matavy tao amin'le ondriko nalain'le asa fanompony etsy avara-tanàna zao fotsiny mangataka amin'ny fanahy masina nokatra amin'ny masom-panahy aza hidiny eto an-tany ny fanjakan'Andriamanitra fa ny fanjakako raha veto izy Jesosy dia tsy niady ny mpanompoko raha tena vrai serviteur de Dieu na mpanompon'Andriamanitra tena izy ny asa fanompona anankiray tsy tokony hisy ady zany amin'ny samy mpanompony tompo na iadivana aza mandefitra sy mitsikitsiky veloleny foana satria tsy manatoerana ho amin'ny fahakalana ny afo zany ao anatiny tsy mahareteka ao an'Andriamanitra tsy mahareteka ao an'Andriamanitra aretina ao anatina communion tsy voatsabo le izy aretina ao anatina message diso le izy John ny teny zay avy any ambony izy dia milaza ny zavatra avy any ambony ny tena révélation 7 étoiles manondro ny fiombonao amin'Andriamanitra sy manambara amin'ny fiainana mandrakizay mametraka ny lanja ny famonjena ao ambony lavitra noho ny zavatra rehetra Paul nafantatra an'izany dia ozy izy Paul Andriamanitra ny ka tsy niaro ny zanalahy tokany fa nomeny Jesosy hamonjy antsika dia ozy izy raha izy Jesosy omeo lanja ny famonjena dia ozy izy tsy mily ianao mitotototo mivavaka mba ho azo ny zavatra rehetra zany fozy izy tsy omeny mamaim-poana miaraka amin'io famonjena sy fanomezanao lanjan'i Jesosy koa va ny zavatra rehetra mba vakio kely Romana 5:5-7 hoe raha misy diso zany dia averenao ty amiko halleloja Andriamanitra tsy mba manenina amin'ny fanomezana avy any ambony zany ary tiako fantatrao fa ny devoly fetsy dia daviny ianao ampitombo fanapahana avy amin'ny zavatra eny ivelany ampidirina fa tsy hevitra ny zavatra efa misy ao anatinao tokony ho avoaka enoy kely betsaka amintsika ny hevitra fa ny hitombon'ny fahasoavana ao anatintsika dia amin'ny alalan'ny kontakta n'olombelona ampiasain'Andriamanitra tadirika tsika satria ao anatin'le fahalemena dia tehazakazaka isika hitombo fahasoavana na hitombo ositra na ho ampiasain'Andriamanitra amin'ny zavatra avy any ivelany dia jerony ny discussion kaina olona tsy aleny ndrasan'Andriamanitra ho avy namony ralahany fosy izy Andriamanitra misy zavatra ny ao anatinao efa problemanao tsy mivoaka le izy satria raha tsy toetra ianao raha tokony hitravy toetra ianao mba hampahazoana an'le don ao anatinao sy le fanomezany fana ao anatinao dia laha ny andro anao mitotototo gauche à droite manao tape manatitra fanatitra gauche à droite tadiny ty karazany nositra rehetrarehetra ty ositra salade de fruits amin'izay tsisy ao anatinao hitanao problème andraso ny azavaiko tsara mihitsy ina ny problème n'olombelona tao edenany Andriamanitra ny teny tamin'ny Eva tamin'ny Adama azy inanana ny azy fahalalantsara sy ny ratsy fa fotoana nanan'io dia ho faty ianao dia ozy izy ny devoly tsy maty zany nareo nefa izy amin'io fotoana itenena ny devoly hoe tsy maty io efa Andriamanitra ny teny hoe efa namorona azy tsy ho faty Andriamanitra zany hoe le zavatra nambazany devoly azy efa marina aminy fa ny masom-panahiny tsy misokatra fa raha vao variny ianao mieritreritra tombo ny hafa ao anatinao
manaiko après-ça ny devoly fa tsy misokatra tsara ny ara-pananao satria tsy ampy communion amin'Andriamanitra ianao teo voafitaka satria le anananao indray lasa very satria iny ny tiany sotominao anatinao dia programme hafa ny ampidiriny eo amin'ny fiainanao tandre amin'ny fihafazay ihany nataony io rambo flesy io hatramin'izay devoly io efa izay foana ny principany eto mazava ny ten'Andriamanitra amin'kainy vakeo baiboly ao anatinao no misy zavatra arikaina na ianao ratsy be voavina mony rahalanao io problemanao aseoko anao kely le ao amin'ny sekolo ny toetra tonga avy ianao kaina isaky ny talata sy ny larobi maraina any amin'ny supérieur na lakely ohatra teteny an'izany Andriamanitra tamin'kaina fa zao le lesona ataondry zareo ao hoe efa niteny aminao fa ao anatinao misy fanapahana n'io zavatra nandavo anao io fa mahatonga azy nandresy ianao satria ratsy toetra ianao izy zany reo zanak'Andriamanitra reo izy reo zanak'Andriamanitra reo pakatoan'Andriamanitra reo dia tetony nahitako ay adama tsy very fitahiana ay adama tsy very fanapahana na niodina tamin'Andriamanitra azy fa i adama very Andriamanitra sy tafasaraka taminy no ny toe-potsy voazo no atao amin'ny sitrapony fa nandika ny teniny noho izany aza mitady an'Andriamanitra amin'ny arena sy amin'ny zavatry ny tany ho atoroko anareo marina izy mba tia andreo hoe atoroko marina dia mba tovatra tsara ny tany atoroko eto tsy isaky nafinafiny eto no alitara atao hoe alitara ny ankariary amen raha za zao ny teo amin'ny toeran-kaina dia tena ozy aho hoe lavitranao sady veno aiay zay ny toetra ny olona lavitra anandry lavitranao anjakany taotra raha toka tsy eo ianao miady ireny foana ao aleko ihany toetra hitoetra eo anilana aleoko ny safidy hitoetra teo amin'Andriamanitra rehefa mba navoaka ny any tao anaty sekoly le fahamarinana dia nandohalika arazakaina tompo tena diso teo anatrehany lanitra sy teo anatrehanao fa mamelany eloko zao ary avereny abela resaka mpahary eny atsika avereny abela fa hifona aminy fa tsy mba zay no nataony miona amin'Andriamanitra ihany dia inona ny zavatra nitranga Genesitiko 4:5-10 hatramin'ny 7-10 ovakina amin'ny anaran'i Jesosy ary Kaina dia niala teo anatrehan'Andriamanitra ka nonona tany amin'ny tany nota tandrify ny Edena 7-10 ary Kaina nahalala ny vadiny dia nanananaka raha vehivavy ka niteraka ny Enoka ary nanorona vohatra Kaina dia ny anarany vohatra dia nataony hoe Enoka araka ny anarany zanalahy Enoy olona tsy eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra mavita site aza mandany andro mitory zavatra tsy asoa ny fiainam-pananao ka vokatry ny faniriana tianao hitovizana amin'ny hafa mba manontany ianao Dubai ve kristianina ry zareo tsy mila mifady any 9 andro mba ho tahina anatsy marina azy izy dia io Dubai ka hoana moa ny ampanantenako anao hoe mba miratra ianao ananiny ianao sy netsetra tsy zany na ny raha anahy makany Dubai fotsiny aho dia mahita zavatra be dia be any noho izany tsy fampanantenana tany le izy tsy resaka révélation midiny eto an-tany mihitsiny sokafiny ao anatinao Kaina niala tamin'Andriamanitra tsy teo fanatrena na vita cité
noho izany le fanapahanao anatin'ny kaina afaka ilianana zavatra rehetra ihany izy na niodina tamin'Andriamanitra azy tsy maridre fitarafana mahavire ny serviteur an'Andriamanitra na maha izy ny mpanompon'Andriamanitra anankiray ny abetsahany zavatra ananany. Fa matetika ny zavatra ilain'ny olona no andrina ny sain'ny olona tiana porofona na anafenana izay zavatra tsy mety ao anaty isehoana fa mitahanao Andriamanitra. Zay mahatonga anay tsy mitory zavatra ny tany zany zay. Ampitodika anao zay alala ny révélation tena izy avy any ambony fa zay avy any ambony dia ambonin'izy rehetra. Eny hoe zavatra tiany tompo tenenina dia tsotra. Ny manana ny zavatra rehetra tsy misy an'Andriamanitra dia tsy ilaiko. Tsy misy antoka fiadanana, tsy misy antoka fifaliana mandrakizay. Adama ane very ny présence n'Andriamanitra fa tsy very ny rehetra akory. Dia izy Andriamanitra hoe aiza ianao? Ka tsy hoe rehefa teo amin'ilay toerana mbola tao edena ihany izy no nitadiavina. Dikan'izay eo amin'ny toerana fahafenoana izy no nitadiavin'Andriamanitra hoe aiza ianao? Dikan'izay tsy maridrefy ahitananao zay localisation hoe ao amina toerana anankiray misy fahafenoana ianao dia hoe hitan'Andriamanitra foana io fa izy io satria tsara be meuble ary ny poigne varavara volamena. Io kosa no tena mpanompon'ny tompo mihitsy dia dia tany dia efa ny paradisy. Tao a-paradisy izy nitadiavina hoe aiza ianao? Déconnexion amin'Andriamanitra, fo tsy tafakambana amin'Andriamanitra, communion tsy maro toerana, aza miafina ho edena, tsy aferana ny arena, tsy aferana ny fanompona, tsy aferana ny asan'Andriamanitra, tsy aferana ny talenta, mivoata ao beba. Beba miala amin'ny ratsy, mitadiava tena hoe refuse, tena hoe fialofana marina ao amin'Andriamanitra. Aza mody mivavaka zany, 4 taona mihaino tenin'Andriamanitra nefa ilay communion tsy tafatoetra tanteraka. Toe-po mbola orgueilleux be, olona mbola tena mila entina mbavaka be, tsy mahay mamela heloka be, mbola misay oreto a ho avy Jesosy quelle sisa de la zao. Aloha tsika tsy mifampiatsara velatsy. Aloha manomana ny fo amin'ny tena izy hoe ho an'Andriamanitra misaringotra amin'ny zavatra tsisy dikany ahitsano ny dôly. Mandana mitady fitokanana apetiny io toe-po io mamita tenany. Aiza ianao re dama? Tsy natao hifankahita amin'Andriamanitra ho edeny ianao ao anaty fiodinana. Adamo tsy natao hifankahita amin'Andriamanitra ho edeny ianao ao anaty fiodinana. Fa na edena no hitan'Andriamanitra misy Adama mendrika, na Adama no hitan'Andriamanitra miodina fa tsy misy edena. Noho izany tsy afaka miaraka Adama miodina sy edena. Aza terena anome edena ao anaty fiodinan'Andriamanitra. Adama mivolavolaina ny mendrika ho edena, fa rehefa tsy nety sy njoro tao famolavolana ny lana azy Adama, ny roasin'Andriamanitra tena votsiny edena. Dikan'izay edena miandry Adama vao volavola fa tsy Adama tola. Zany ny antony nandroan'Andriamanitra tsy toetra tao rehefa tsy niova izy. Niery Adama seva rehefa niantso azy Andriamanitra, miafina tao anaty hazo, miafina ao anaty hazo. Ao edena ihany dia miafina. Lasa mavita, lasa mamihevitra ny mason'Andriamanitra tsy mahita azy tsony. Dia no misy takona zay tsy hita ve? Ravina ve dia tsy hitan'Andriamanitra? Fa niafina tao anaty ravina. Dia inona le ravikazy ao edeny io? Religion, fombafomba mpivavahana. Io le fanamarina tena. Dia ianao ve dia mieritreritra tsy fantatr'Andriamanitra ny tena marina? Na ao anatina discussion zay fantatr'Andriamanitra ny toe-ponao, io indray le tena mariteny ty hozy Andriamanitra. Dia tena marina ny tenanao, nefa fanamarin'Andriamanitra ny ilainao. Dia ianao tsy keritreritra fa andaniam-potoana adalàna be ny zany. Fa mindra-po ny tadiavinao ianao la ny andro mpanamarinana tena. Any ambany ravina ianao zany. Ny tsy fibebahany any ambany ravina dôly, tia mitsikerany hafa any ambany ravina, tsy ampifandiny tena any ambany ravina. Mora tafotoana any ambany akata. Ny tsy fahamarinana rehetra tsy mety andairan'ny tenin'Andriamanitra,
tsy mahazaka le izy raha ataoko hoe ianao raha ataontsika hoe sady diso ny manaiky mba normal fa ianao sady diso mbola tsy manaiky ho diso nefa ianao mahafantatra hoe diso adamo aiza moa ianao miafina mombadiky ny franc-maçonnerie miafina amin'ny asa soa maro samihafa tsy rehefa mpanao soa dia akasitran'Andriamanitra ny fanompona aranofo ny tena tanjony vola fa mody Jesosy manilika ny fahadisoanao foana any amin'ny hafa satria tsy te hiaikeloka tsy mibebaka tsara fa mora tesina sady mora tafotoana tsy mety ampy mihitsy ny fotoana andiny tena mba hanananao fahafahana mba ho hitan'Andriamanitra amin'izay te ho ny tompo aminao androany adamo tsy mahavoaro anao io ravon'io itoerana fiainanao io miverena eo amin'ny fanatrehako adamo eo anatrehako ny mahazo aina ny fanapahako eo anatrehako ny mahazo aina ny fahatsarako rehetra Jesosy Kristy avy any Nazareta adama no ilainao a jereno ny zavatra nitranga inona ny nataon'Andriamanitra voalohany lasa Andriamanitra tenany vonon'Andriamanitra le ondry nalainy ny odiny ny esoriny le ravina ny fanamarina tenanao tsy avoaro anao zany zany na tonga ny Adama nangiry firy Adama nangiry firy no i Abrahama nangiry firy azafady satria efa nitady ravina tany amin'ny agara izy dia tonga tokoa ny fitahiana Ismaela fa raha vao tonga Andriamanitra hoe esory Ismaela fa Isaka ihany ny Andriamanitra tsy mahafantatra afa-tsy izay avy aminy no zany fandaniam-potoana amin'ny fampiasany ravina fa mandana mitafy an Jesosy komi miverena amin'Andriamanitra maninona miverena avereno fanondroany fanotelony dia mifanefana hoe za hiverina amin'Andriamanitra ndao ity tanina mafy be ao an'Andriamanitra vao vita damatozy Andriamanitra mionarana daholo ireo biby ireo fanapahana anie zany voarehetra avy any liona tonga dia nitakisikisy ohatran'ny Daniela tamin'izy mbola tsy niodina fa vao niodina izy taitra ny tigra niova ny apetihany vao tonga Jesosy dia hozy izy Andriamanitra indro ny zanako malalako izay sitrako izy no enoe eto amintsika Jesosy androany maraina ny antony fanasany azy fanasany ianao iombony eo amin'ny latabatra dia ny anananao fahatsapana ny fahafenony miasa ao anatinao tiany ianao anahaka azy aza-batenina be tsony manomboka androany hoe iainao anaty fanahiana fa manomboka androany raha vao tsara ny fiombonao amin'Andriamanitra dia manomboka iainao anaty fahasahiana ianao fahasahiana manohatra izay zavatra nampatahotra anao teo aloha amin'izay zavatra trenao sy manohatra anao eo amin'ny fiainana dia manomboka misy be ao anatinao misy be ao anatinao misy fiadananao ataontsika hitsangana amin'ny toerana misy antsika ho anao izay mitady ny fiadanantso amin'izao fiainana izao ka mandeha makatsy ary sy aro ranariko milalao kanefa tsy mahita izay mahazo favizana foana ny nofo ity misy afatra tolotro anao andramo dia ho hitanao Jesosy no natolotro anao Jesosy no nampinenanao raiso Jesosy ho tompo mpamonjy anafaka ny fiainanao dia ho hitanao lay fiadanana aharitro mandraky
za ataontsika ny andino faharoa raha mbola misy mahay zay midinarobe aminy halleluia fato aizimbe mondakotra ny fiainanao visy mamoifo favizana fona ny nofo ity misy zana natolotro anao atramo de ho hitanao Jesô fiainana tolotro anao Jesôsy andrano dia hiadananao raiso Jesôsy ho tompo mpamonjy anafaka ny fiainanao dia ho hitanao lay fiadanana aharitro mandrakiza zao re olona misy le ray izay tena tiatsika eto androany maraina tsy tonga izy anameloka anao teo ro teny be deaibe mety hoe nahatonga sainanao fa fahamarinana fa ninoninona nataonao tamindreo dia tehiteny aminao fa mbola tsy mafy noho Saoly namono ny Stefana zany Saoly teo mpanaovana ny atsaratsy no hitan'Andriamanitra toy izy Andriamanitra hoe vononao Stefana manohy ny asany ianao zany ka Andriamanitra tsy hoe sorena be fa manino ny Stefana vononao satria amin'Andriamanitra tsy fanaperana ny fahafatesana ary Andriamanitra mahita fiainana tsara lavitra ho an'ny Stefana noho ny eto an-tany dikan'izay tsy marary fo Andriamanitra efa nanomana ny tsara lavitra ho azy zanany zany fotsiny dia tokony inonao hoe fa maninona Andriamanitra tsy laha ny andro mandoto fo amin'ny hoe izy ny victime izy ny victoro tsy ho nan'Andriamanitra zany amen le zanakadala ny jereo hoe very ny fananana fa tsy mba hoe reo fomba atao mba tonga mifanana ny zanakadala hitombo any an-dalana non tsisy lesona n'izany atao ny fanjakana very tao no mifananana le zanaka hitany namaika azy fa tsy le fananana very tsy izy fanontaniana tao tsisy ampikambony ve any ahodina letsy very ny zavatra rehetra fa ozy izy nahitan'le zanany ty zanako ty matika velona hitra very ka hitahitra izy mihitsy ny tena fifaliako izy ny fifaliako dia le zanany tao an-trano indray mba nieritriretiny hoe endry satria tsy nandeha mivoaka fa ka hiadala amin'ny fialonana koa dia tsy tokony hara-hifaly andorona ka tsy andravatsika ambiance amin'izao zavatra andro lehibe zao ty tena very tany avelana ane ny tafody mba fantatra ve tsy misy zavatra sarobidy amin'Andriamanitra akoatra ny fahitany ianao fa tena azy ianao ao aminy ianao zay dega tany aloha tany avelao any nao tsika maly ny fitiavany hiteny aminy hoe raha tsy teo ianao tsy toy izao ny fiainako dado tsy andratra anao intsony tsy anao tsony zay mampalahelo anao fa ny nataoko hatramin'izay ary efa nampanenina ty Jesosy tena iombona aminao syndato mivavako manantona anao zay Andriamanitra isaky ny fotoana iombonina latabatra say dia mahatsiaro fa metsaka izay mbola mandeha amin'ny fahazarana na dia mandrititeny fiainana tahaka izany azy dia misy fotoana mbola miverina mifanao ihany mandritry ny herinandro tonga izay dada androany tena hiteny aminao fotandremana hitahaka ny anak'Andriamaso sy zavatra rehetra mety nampalahelo anao ka nanomezana lamosina anao nefa niaritra ho anay ianao androany izay dia manaiko ho ilay zanakadala hiverina amin'indrainy ody ao an-tranony dada ary matsiaro ny fitiavan'ny dada tsisy ninina nanovanay anaisotro anay eo amin'izany toeran'izany tsony matsiarovy anao fa
endra izy manasanao amin'ny rano sarobidy, manasa ny feo ny fieritreretany sainao sy ny fonao, manasa ny falitoanao isan'andro ary mijoro mandrakariva. Olona iray manatenanao indrindra, hiaraka aminy, ho ao aminy ary hitoetra ho misitrapony. Raha mifonao manontolo nanenenanao tamin'izany rehetrarehetra izany androany, ary nitsoranao ao anaty fa tena anao ny sitrapony ianao sy hijoro araka ny teny hozanany tokoa, dia androany raha iso ny teny famelan-keloka. Voavelany eloko ao amin'ny anaran'i Jesosy, ary sambatra ny olona izay voavelany elony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahany. Jesosy tompo tamin'ny alina izay namadiana azy dia nandray ny mofo. Rehefa nivakiny dia hoy izy hoe, rehefa ndraisiny dia nivakiny dia nisaotra izy, tia ny tenako izay vakina ho anareo. So natao fahatsiarovana misaora azy. Taka izany koa ny ranom-boaloboka. Maneho sy manambara n'ilay fanekena vaovao sady mandrakizay izay nalatsanao antsika famelana amin'ny fahotantsika. Fa noviana noviantsika mihinana amin'ny mofo sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny nahafatesan'ny tompo mandra-piavany. Ndao izy saotra azy amin'ny fototsika manontolo. Maminay ny miaraka aminao, maminay ny manompo anao, maminay ny manao ny sitraponao, maminay satria mitahiry anay ianao. Misaotra ny fiaretanao mampandroso anay isan'andro, fa tao anatin'ny ady izay na mbola tsy tanteraka aza dia tsy nafoy anay ianao. Ary indro izay ankehitriny mitsangana ao anaty fiombonana manome voninahitra anao, satria ny communion izay maneho ny teninao sy ny fahamarinana, ny teny sy ny fahamarinanao rehetra ao anatinay, ary ny fisianao eo amin'ny fiainanay dia manome anay ny antoka fa raha iveriny ianao dia ho tahaka ny endrikao izay, ary ilay tena endrikao tokoa. Mankasitraka Jesosy. Amen, amen, amen. Mitiafa mafy an'Andriamanitra, mahazo toerana tompo vetivety anay filazantsika sy ny vaovao iarahantsika mianakavy indray. Alleluia. Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Tonga amin'ny fotoana fandraisantsika, fotoanan'ny fanatitra. Misy concentré ihany na ndraiky tsy dia hoe alleluia. Fitavan'Andriamanitra mampirisika antsika hanome, tsy mibaiko antsika ny vola fa araka ny tenin'Andriamanitra teo dia fitiavan'Andriamanitra no mibaiko antsika hanolotra ny tsara indrindra ho azy. Alleluia. Dia tatak'izao indray ny fandaminana eto amin'ny asa fanompoana miaraba anareo, mita hoe maromaro ny vaovao eto, dia tsy ampitsangana anareo fa miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy. Tonga soa hiaraka aminay ary indrindra tonga soa hiaraka amin'i Jesosy ifampitantantsika hoeny amin'ny fitsainana azy. Amen. Misy vonina amin'izany fotoana izany ve tsika? Raha ohatra mbola tsy vonina ianao dia mamonjy sekoly indray zany amporosiako ianao hamonjy sekoly, na efa vonina ara dia mila mitaizan-tena eo amin'ny fanatrihan'Andriamanitra foana. Manam-potoantsika sekoly isa-maraina eny amin'ny super U Analakely 2e étage, ny fotoana manomboka fitora ka hatramin'ny 7 ora sy sasany latsinainy sekolim-pamahana olana, talata sekolim-panasitranana ary ny alarobia sekoly-tokantrano sy fanambiana toetra. Ireo fotoana manokana ireo dia amin'ny fitora ka hatramin'ny 7 ora sasany, dia ho an'ny tompon'andraikitra isan-tsokajy fotsiny mampatsiahy fa amin'ny 7 ora sasany tsika tsy maintsy mivoaka ny toeran'io. Dikan'izay ny fandaminana sy ny désinstallation rehetrarehetra dia mila vita amin'ny 7 ora sasany, mila tsy ao intsony zany tsika, mila madio ny toerana noho ny amin'ny fandaminana. Raha nytiantsika mbola hoe amin'ny 7 sasany vao miala eo satria mamy loatra ilay tenin'Andriamanitra, kanefa any azy zay ny fandaminana dia ezahantsika tsirairay avy mba tafavoaka ny toerantsika amin'ny 7 ora sy sasany. Ny fotoanantsika ihany koa amin'ny herinandro zoma eto ihany, zoma amin'ny 4 ora eto amin'ity toeranyity, eto Ambaranjana zany, dia ny Sabotsy ihany koa ny fandraisana fanasan'ny tompo dia eto ny fotoanantsika, zoma manomboka amin'ny 4, Sabotsy manomboka amin'ny 7 ora. Marihana manokana ny Sabotsy tsika efa misy ihany ny soratra anarana, misy ny batisa
batisa zay ho tanterahana ao anatin'izany nefa tsy maintsy misy mifampianarana mba hampahafantarina antsika hoe inona le batisa, inona le zavatra vokatra azo ao ambadiky zany, inona ny takian'Andriamanitra ao ambadiky ny batisa. Dia misy fampianarana kely eto mialohan'ny andanantsika any amin'izay toerana anatanterana an'izany any Analamahitsy. Manaraka zany amin'ny faran'ny volana zao ihany koa dia misy ny séminaire zay atao any Mahajanga ny 13 sy 13 ny volana oktobra ho avy zao. Séminaire zay iarahana amin'ny mpanompon'Andriamanitra any an-toerana. Raha tonga any koa ianao afaka manatrika ihany. Dia ny akoatran'izay ny voalohan'ny volana faharoa ary fahatelo ny volana novambra kosa dia ao amin'ny tobontsika no miaraka, ao amin'ny tobo isakariva dia misy ny atao hoe croisade kely tanterantsika ao amin'ny toerana io. Dia mba hagatahana amin'ny soratra anarana koa ohatran'ny be tabe le soratra anarana zany fa ny sorana ny tompo dia tsika efa ny boky ny fiainana ny anarantsika. Alleluia, efa misoratra any. Fa fandaminany eto tany dia mba misoratra anarantsika ny pasteur Sandratra mba manangatanana kely pasteur Sandratra zay tsy manala amin'ilay batisa. Dia ny fandaminana moa zany misy cahier ihany koa afaka misoratra anarana ambadika izay ho an'ny croisade any Mahajanga. Dia misaotra ny tompo sika ny amin'izany rehetrarehetra zany amin'izany fandaminana zany fa iza mandamina ozy izy ny tompo ny entintsika miatrika ny zavatra rehetra. Andao tsika ary hitsangana ary hanolotra ny fanatitra ho an'ny tompo. Na injiro ety anoloana ny tananao raha eo ny anaran'i Jesosy makasitraka anao zay ny amin'ny zavatra rehetra. Misaotra tompony amin'ny fandaminana zay ataonao avy any an-danitra ho an'ny fiainana ety an-tany. Hita hoe azo tarafina fa misy Andriamanitra zay tsirairay avy. Misaotra ihany koa mbola fahafahanay manolotra fanatitra ny sakrifisy fahafolo-karena zay rehetra avy amin'ny fonay Andriamanitra dia atolotra eo anao. Raiso ho anitra kasitrahany zany ho voninahitry ny anaranao. Misaotra Jesosy mamy loatra miaraka aminao. Ny anaran'i Jesosy amen. Andao tsika hitehaka mafy voninahitra Andriamanitra. Alleluia. Alleluia. Sika hika mafy alleluia. Amin'ny batisa amin'ny herinandro ny zavatra nytenenin Jesosy dia hoe zay mino sy atao batisa no vonjena. Zany hoe olona afaka mino. Tsy teny zany hoe manomboka firy-taona fa afaka hoentinao zanakao dia miresaka amin'ny pasteur eo dia rehefa hita hoe vonina izy dia tafiditra isan'ilay mino. Mba tsy isika ray aman-dreny manabozibozika azy efa kaiky ny tompo fandany ianao atao batisa efa kely sisy dia laso zao. Nefa izy mety mbola mazaza azy, aza matahotra tsy hoe very izy fa tena le olona mihitsiny no resy lahatra mandreny fahamarinany teny fa mila sitrika miaraka amin'ny tompo dia mila hiara-tsangana miaraka aminy. Mety hiteny koa ianao hoe za pasteur miandry an'ilay batisa le rehefa miverina avy any Majanga, mety efa zay vonina no mandeha ary mety efa laso zao. Aza mangatakandro raha maheno ianao ka mety mbola hoe tsy nroso tamin'izay dia mety mba ho fiantsonanao hiroso amin'izany. Isaky ny misy ny promotion na batisa hatramin'ny tanora ka hatrany amin'ny olona efa lehibe dia misy foana ny manolo tena. Amen. Dia mety hitentsika hoe za le jiolahy eo kavanana le tsy natao batisa. Tsy mifantsika aloha ianao zao dikan'izay azo atao zany. Azonareo ngamba le azo atao excuse daholo zany izy fa rehefa rely izy ohatrany tsy mahazatra fa Jesosy ny teny zay mino tsy atao batisa no vonjena. Za pasteur ohatrany hoy Jesosy zay mino tsy atao batisa no vonjena. Dia ahoana zany teneny manao maillot ianao dia manao akanjo ambony ambany tsara tsy maneho fitanjahana dia aroboka ianao dia atraky ianao dia misolo akanjo vaovao ianao. Tsy niasa fanompona miantoka akanjo fa samy to dia samy mba miomana mitondra ny akanjo isoloany. Alleluia. Faharoa makasika ny programma asain'i Jesosy atao amin'ny faran'ny volana. Ny amin'ny faran'ny volana dia fitokanana fiakarantsika toby. Araroantsika ny isa-taona. Tsy miakatra toby isan'andro tsika. Isa-taona mba au moins une fois par an. Zavatra nahavariana tsy nalefan'i Jesosy tany amin'ny boro tamin'ity taona ity fa nataon'i Jesosy
tao amin'ny toby. Ny programme mandritry ny 5 andro io izay irariana mba ho tonga ianao dia ho azavaiko maninona ny hoe mba tongava. Ny larobia ny lakamisy séminaire mahakasika ny fanompona iarahana ny fiombonana. Possible ianao zany mety efa nanompo ary tena mpanompon'Andriamanitra be, tena zany tena hoe olon'Andriamanitra be mihitsy ianao. Fa ela be le famaky vao mamaky azo satria dombo le famaky. I séminaire 2 andro io fandranitana an'le famaky mba haranitra. Amin'izay fotoan'izay rehefa makivaky ny fiainam-panompona miaraka amin'ny tompo ianao tsy ho ela be tena voninahitra n'Andriamanitra pastera fa nanompo zay telo taona namaky an'le izy dia efa kely sy dia enjera le izy kely sisy dia lasa zao dia mitandray nefa le izy faly be anao mikapa an'le izy eo foana nefa le mba tsy tenenena hoe izy ny dombo dia le famaky ny dombo. Ela be le efficacité an'le izy ny fotoanany 5 jours io andranitana zay ny image rehefa atao anatiko andranitana an'le famaky mba ho efficace ny fahafahanao miaraka amin'Andriamanitra. Rehefa maranitra ny famaky mety koray tonga dia mihintsana dia izy tsy any amin'ilay hoe ko be dia be fa le izy efficace. 2 jours io séminaire ho an'ny fanompona an'Andriamanitra. Ny vendredi, samedi, dimanche séminaire jubilee. Sy diaka mafy tsara ho an' Jesosy. Raha afaka ianao mahita fa afaka ianao dia mangataha amin'i Jesosy. Ndao za tsy teny hoe tsy anenina ianao, tsy fitentsika zany fa miomana tsara fotsiny mangataha amin'ny tompo raha mba isan'ny afaka mandamina fotoana ianao. Amen. Mangataka amin'i Jesosy sika mba men'Andriamanitra anao ny fahafahana sy ny fampahitana fity. Fa important be ho amin'ny fiainam-panahintsika io 5 jours io. Tena important be. Le isakariva ny vendredi, samedi, dimanche anasan'ny olona marary avy any amin'ny ville avy eo amin'ny manodidintsika mba handray an'i Jesosy sy hositran'ny tompo. Fa ny mercredi, jeudi, vendredi matin, vendredi après-midi, samedi matin, samedi après-midi, dimanche matin, dimanche après-midi tenin'Andriamanitra ho anao. Iza nefa natsapa rehefa le manatrika fotoana eo efa tapitra sahady. Za rery ny ovy zany génération théorine zany izy atao le dia amin'io fotoana io vao maraina kala etoandro kely isorana tompo fa tsy fifadikanina niany dia raha an'i Jesosy sakafo kely vetivety tsotsiny tonga dia efa mianatra indriny après-midi mety misakafo kely mety efa misy séance kely indray nialina aloha matory zany hoe fotoana omen'i Jesosy io rendez-vous andaminana zavatra be dehibe momba ny fiainam-panahinao, andaminana zavatra be dehibe momba ny fiainam-panomponao. Amen. Então tsika no vavaka tompo ta io séminaire la retraite 5 jours io ta io zay manatrika ao. Amen. Dia raha etaetanao zay dia ataovy etaita anatin'ny fonao hitantanan'ny tompo anao dia mba ho totosoa any ianao dia mba hifankahitantsika fa indrindra hifankahita amin'ny tompo any ianao. Mety hoe kely le 5 jours fa fanantenantsika 5 jours toto afy io vita ny 5e jour misy fiovana sy tsapaitanana hoentinao mody eo amin'ny andavanandrom-piainanao. Raha minaran'i Jesosy apetraka eo am-pelantananao ampatikina ny 5 andro pitokanana fiakarana tombo isa-taona ho an'ny asa fanompona. Tsarovy zay rehetra ho tonga eo anatin'izany koa nefa ny tsiraray avy mandrehanao amin'ity marain'ity anaty etaeta faniriana sy fahatsapana ny irinay mba ho afaka avokoa ny rehetra. Ianao any anokatra lalina napahita fity hitantana ny dia ary ho 5 andro totoafina teny eo amin'ny fanatrehanao atonga ny fiovana ho azo sapaitanana ny fanomanana ny fiainam-panahinay mba ho mendrika ho anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Dao tsika tiaka mafy tsara amin'i Jesosy. Alléluia. Tena fotoana spécial le any amin'ny Toby mandritra ny 5 andro izy io amin'ny semaine ny faran'ny volana ka hatramin'ny 1er 2 3 novembre eo 4 mody moa zany ny rehetra raha sitrapon'Andriamanitra na misy koa mandeha alina iny tsy maninona fa
tena ataovy zay azahoanao antoka ny fahatongavanao fiakarana isa taona izy io any mitoby ary amin'ity ndray mitoraka ity tena isy retraite kely spirituel iarahana mihitsy mandritra ny fotoana io a mba ho non stop ny afo a fa irehitra ho amin'ny tanjony tsy hodrivotry ny fifo aza mpanandao ity tanana mafy be ho an'Andriamanitra nao tsika isotra ny tompony amin'ny fotoanandroany fantatry fa miasa Andriamanitra eo amin'ny fiainanao manana fotoana anankiray zay tsika endrasana miandry tsika ny fiverenany mpapakatra zany programa rehetrarehetra zany mijanona dôly lava maneno ny tropetra ka miseho Jesosy zany ny tena tahiry tsy mety maty eo am-potsika satria mananantoka tsika fa matoa miazakazaka sy mandroso isan'andro tsy manao fanaon'ny olona zay mahazatra n'izao tontolo zao fa miaritra ao amin'ny fijoroana ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra naningotra ny aina sy ny tena ohatran'ny Daniela azy dia ataontsika zany ho voninahitran'Andriamanitra satria manana rendez-vous sarobidy sika ny eona amin'ny mpapakatra ary amin'izay fotoan'izay hitsahatra ny rofo rehetra hitsahatra ny fanaintaina hitsahatra ny ranomaso ataontsika isoatran'i Jesosy sahady satria fantatsika efa manomana ho antsika ho amin'izany Andriamanitra ary zany fotoan'izany no inoko fa fotoana sarobidy indrindra hitsahara ny fotsika sy ny fanahintsika meo voninahitra Andriamanitra sokafo ny vavanao dia misaora azy amin'ny fonao manontolo halleluja halleluja Alléluia. Tsika nofanofantanantsika ny amin'ny ray a dia hiaraka hiterana azy izao dia olira hoe mangataka rano. Alléluia. Alléluia. Ita mangataka rano aminao maniry mafy amin'ny foko rehetra mangataka rano aminao aiza tianao zay nangatamiko hoe meko fa tsy ampindramiko hoe Jesosy mangetaeta mangataka rano aminao maniry mafy amin'ny foko rehetra mangataka rano aminao aiza tianao zay nangatamiko hoe meko fa tsy ampindramiko hoe Mataka não fanai, eu não fan mesandai, a minha wantuka. Mataka não fanai, jaqueta yeta maraksai, de socio minha cuca. Funinai je, funinai je, wana de mantireia. Sai